an'izay zao ianao tokony manome proof zany ianao iza le anarana Jesosy teneninao be da be za tsy miteny tsy misy fa zao no teneniko aminao iza tamin'ireo Jesosy anarana be da be reo nolazainao fa maty nifatsihana teo ambony hazo fijaliana tamin'ny vanim-potoana mipaka izay nanao fahakagana teo amin'ny vahoaka Israely araka ny lazain'ilay texte historique izay nilazaiko anao teo izay zany no tokony omenao raha ohatra tena hoe manana proof ianao fa matoa ianao mitsoaka an'ilay izy tsy manana argument akory ianao fa affirmation gratuite no teneninao manana proof fa le seul anina de Turin tsy mixte ina moa zany fake fa tsika tsy sisy tamin'iny resaka vava fotsiny fambalena amin'ny listy de zao aza atao hoe tsy mainsiste contre eo madiso anazy raha manana voa ianao itsoahanao le izy itsoahanao le izy hita rehetra fa itsoahanao le satria tsy anananao argument madiso anazy raha zany resa ekeko fa marina le seul ekeko karaha marina ge le seul de voaproof fa misy zany Jesosy Kristy ekeko tsy manana argument de ekeko marina iny proof zany ozy anao fa ina moa zany iny fisiny Jesosy ok de zao ara manaraka resaka beiboly ianao zany iny fa Andriamanitra nohatra amin'ny beiboly i Andriamanitra no napitany beiboly amintsika faly miarabantsika rehetra moa zany de faly miarabany zoky koto ihany koa tonga soa eto amin'ny pazy am'izao live efa nifanarahantsika zao de tonga le fotoana efa niandrasan'ny maro zany de angamantsika sanao samy no partage kely vetivetika fotsiny de ndrasana an'ireo mpijery ihany koa de tsika eny ambany ihany koa afaka manao partage ihany koa mba na midentifie ny anaran'ireo olona zay tokony ahitan'izao débat direct izao mba ahafahana izy ireo manaraka an'izay ihany koa de fotoana kely fotsiny anaovantsika amin'izay de tonga de manomboka avy hatrany tsika ao anatin'izay débat izay ny fanarahana izay manaraka an'izay tsika sianao zany ny eto de tsika ihany no mifandamina ao anatin'izay hoe fanaovana an'izay débat zay de araka mifanarahantsika tany anaty message de azavaina amin'ny mpijery kely vetivetika fotsiny ny fomba fizotra an'izay débatsika androany zay moa zany zany hoe manana ray minitra avy tsika isanao avy eo anaovana présentation zany mba ianao moa assurena hoe betsaka nefa mahafantatra anao fa tsara any iconfirmena an'izay présentation zay hoe iza zany ianao de avy eo manaraka an'izay za ihany koa iprésente ny tenako ihany koa anatin'ny ray minitra moa zany de manaraka an'izay manana 10 minitra avy zany tsika hitondrana ny argument tsika mahakasika ny sujet atsika androany ny sujet atsika moa zany de mazava tsara hoe i Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina amin'ny mahazoky anao zany de omeko fitenenana mialoha ianao hitondrana ny argument anao mahakasika an'izay sujet zay mandritra ny 10 minitra manana 10 minitra ihany koa za avy eo hiprésenteko ny argumentko moa zany de raha azo atao hoe misy chronomètre kely eo aminao na ohatran'izany hijerevana ny lera zany mba ahafahantsika hoe tsy miteny lavabe mba tsy hidraraina zany zay fandraisam-pitenenana izay ao aorianan'izay tsika zany mba hoe tsy halavabe an'ilay fitenenana zany de manana 3 minitra avy zany tsika mandritra fotoana tsy voafetra zany arakaraka ny fizotran'izay débat-tsika izay zany mety maharitra lavalava ny débat-tsika androany satria betsaka ny zavatra ho jerevana moa zany ao aorianany amin'ny farany amin'izay manana verina 10 minitra avy tsika anaovana fanotinana zany mino fa mazava ny zokoto fe zay fanazavana zay mahakasika le fizotrana
debatsika? Efa eto zany vao mahita an'izy hoe ohatra ny hitako tsaratsara hoe itsika olon-dehibe fanaja tsisy inona moa zany hoe hitarika lava be ohatra ny nataony izy moa Paul Rabara midongo micro fa le 10 minitra sy 10 minitra zany ohatra ny hoe hitako hoe tsy mety raha ohatra hoe forcena fotsiny tsy maintsy zao fa raha misy zavatra zavaiko de fantatro hoe lava be afaka mandray anjara anao afaka manapaka anao ohatra zany fa tiako tehena zany hoe tsara atao libre l'izy fa tsy terena hoe tsy maintsy anaraka le inona moa zany le chrono satria manjary tsika zany raha amiko manokana olona inona moa zany olona nianatra tsika olona mifanaja de tsy afaka hitarika lava be ohatra mitarika lava be de tsy maintsy kopeny anankiray fa tsy voatery 10 minitra l'izy fa mety mihoatra kely na mety ho latsaka fa aza terena le lera zay nga magnano ny eritreretiko tsara atao amin'izy fa tsy haiko na mety aminao zay hoe tsy mampanina ady hevitra malalaka tsara l'izy tsisy midongo micro tsisy ina moa zany mitsatsaiko fa fanaja mety amiko tsara mihitsy zay efa ahoana zany anaovantsika anazy satria sarotra be aminamako zao ohatra hoe andeha hanapaka ny teninao zany raha ohatra hoe lava be le izy de ahoana ny fomba hoe ataperan'le izy zany sa hoe miandranao afaka manangatanana anao raha hitanao lava be da afaka manangatanana fa za aloha tsy atrazo anaovako débat mbola tsy ary mitarika lava be zany ny olona mitarika lava be olona hors sujet fa rehefa misy fantanina de valina fantanina fa tsy mihodina lavitra be ohatra n'izany fa manangatanana zany anao raha ohatra tianao tapahana zay ngamba ny zara ataoko fa za tsy ho lava lesaka mihitsy mazava tsara ka ny angatahako amin'ny zokoto fotsiny zany amin'ny hoe zay mahasamy olon-dehibe atsika sy miveratra zay zany de mba hiangaviana fotsiny zany raha ao anatiny hoe fanolorako an'le argument zany za mba tsy tapahana zany le izy fa za moa tsy miteny ela be fa arakarak'zay fotoana zay moa zany de afaka ataotsika libre zany le izy fa tsy tapahana fotsiny le izy fa zay manangatanana araka ny teneninao zay moa zany de hiditra avy hatrany ary tsika zany manana 2 minitra zany ianao anaovanao présentation mba ahafantarany rehetra zany mafisana ny fahampahafantaranao moa zany satria anao moa efa fantatry ny olona any de menanao avy hatrany fitenenana ao anatin'ny présentation zay moa zany tsy 2 minitra moa zany fa anaovanao présentation arak'izay fandaharanao io moa zany miaraban'ny mpijery marobe hisoranareo zany tonga marobe amin'ity débat ty zany hoe malina ny olona l'izy de za moa zany efa betsaka any ny mahafantatra atao mipejy de betsaka koa ny kristianina tsy herika ny momba tsy mahafantatra momba fa de aleo ngambany hoe eo mpanaovana le fanehoan-kevitra no ahafahan'ny kristianina mandanjalanja ho iza mala le koto satria ny ina moa zany ny idée reçue na préjugé zany de hoe ikoto olona devoly ikoto l'antikrista mpanenjika fivavahana mpanaratsy fivavahana de aleo eo amin'ny débat no ahitana hoe zay marina ve koto fa za tsy afaka tonga de anao présentation anamary tena hoe za zao na za zao fa ho hitatsika eo zay any angamba no tiako ampitaina de mankasitraka anao amin'izay rehetra izay za kosa inona fa mety mbola vitsy ny mahafantatra anahy tompony tipazy fandaliana-pinoana ity za faniry moa no tena anarako fa ny ankabetsahany rehetra moa zany namako rehetra miantso anao hoe dadozo moa zany kristianina katolika za mijoro ary tsy menatra tonga de joroako avy hatrany zany hoe kristianina katolika zany za fa ny tsara mariako zany aty am-piandohana de hoe za zany raha manao an'ity débat ty tsy misolo teny na misolo tena an'ireo kristianina marobe na hoe misolo teny na misolo tena ny katolika tsy izay zany le izy fa za zany eto amin'ny mahadadozy anahy noho ny fitiavako ny fahamarinana sy noho ny fitiavako ny fitorinany Jesosy Kristy zay ihany zany ahatongavako eto fa tsy misolo tena ny rehetra zany za de zay ny mombamomba nisy fotoana ihany koa moa nanontany hoe pretra ve sa frera za laika katolika zany za sady tsy pretra tsy frera zany fa nanomboka nanao fandaliana-pinoana za hatramin'ny nandraisako sakramenta amin'ny fankahirezana nanomboka tamin'ny 2017 nanaovaka zay fandaliana-pinoana izay ary nisy fotoana ihany koa efa nianatra tao amin'ny FTBB moa zany tao amin'ny fampianarana teolojika tao amin'ny UCM Ambatoroka moa zany zay ny mombamomba anahy lazaina fohy
dia faly miarabany mamerina ny arahaba ny koto moa zany ary mamerina ny arahaba koa andro antsika mpanaraka rehetra eto ambany moa zany dia ny sujet antsika androany mahakasika an'i Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina zany. Zay zany ny présentation zay tonga dia alefantsika avy hatrany zany fifanakalozana manoloana an'izay sujet zay tonga dia mitolotra anao avy hatrany zany fitondranao ny argument anao zany mandritra ny fotoana izay ilazanao zany. Ny anomboako anazy ngamba dia fanontaniana hoe inona moa no ahafahanao mitombo teny fantatra fa Jesosy izay avy any Nazareta dia Andriamanitra, nisy hoe zany olona zany, inona proof anananao? Zay zany no fanontaniana voalohany. Amaly an'izay sa hitondra ny argument anao, miandry ny argument anao manko za? Za mametraka fanontaniana hoe anao milaza fa anaproof ny fisian'i Jesosy, ianao mpino, dia inona zany ny élément anananao na hoentinao eto amteto ilazanao fa nisy marina io Jesosy avy any Nazareta io tamin'ny androny dia inona no afaka anaproofanao fa inona moa zany Andriamanitra marina izy na inona ny élément ahafahanao mino. Satria raha ohatra mantsy zay scientifique dia zao matoa zay mino hoe nisy ny dinosaure tany amin'ny 250 millions d'années dia rehefa nanao inona moa zany fouille archéologique na paléontologique dia hita fa misy taolana dinosaure. Ka le Jesosy nandalo teto voaroa arivo taona, ny inona moa zany ny dinosaure araka teniko teo tany amin'ny 250 millions d'années ny Égypte ancien tany amin'ny 8000 années i Toutankhamon, i Ramsès, Neferti anana proof dolo momba azy misy soratra daholo. Ka Jesosy inona no proof entinao fa nisy maro ny olona io tamin'ny 2000 taona. Misaotra betsaka ny zokotsary moa amin'izay fanontaniana tena mahafinaritra be zay fa mibetsaka ny proof ka ary manana proof maro hoentiko ilazana aminao fetana nisy Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy ilay Andriamanitra toganofa araka ny finoana kristianina. Fa entre parenthèse kely fotsiny alohan'ny amaliko ny fanontanianao zoky koto raha ohatra zany ianao mitady proof avy aty amiko mahakasika ny fisian'i Jesosy Kristy, tokony manome proof ianao na argument au contraire an'izay manamarina na arakarak'izay argument anao fa tsy nisy ilay Jesosy Kristy. Zay zany raha ny tokony izy ao anaty débat, zay le contre argument zany. Za zany hitondra proof fa tena nisy Jesosy Kristy araka fangatahanao, fangatahaka ihany koa ianao zany avy eo contraire an'izay hoe inona kosa ary ny argument entinao raha milaza ianao fa tsy nisy Jesosy Kristy. Zay zany ny angatahako aminao avy eo. Ka hiditra avy hatrany zany tsika hoe inona zany ny proof entiko fa tena nisy Jesosy Kristy. Voalohany indrindra aloha tsy nisy zany tena hoe historien tena matotra zany ka hoe tena nanao ny asany ka ilaza zany hoe tsy nisy Jesosy Kristy izay arahan'ny kristianina. Averiko hoe tsy nisy historien tena matotra ka nilaza hoe tsy nisy Jesosy Kristy izay arahan'ny kristianina. Raisiko ohatra zao raha mandray zao tsika, raisiko ohatra satria fantako mantsy satria fantako manko ianao hoe tsy dia resy lahatra amin'ny finoana fisian'i Jesosy Kristy araka ny video efa nataonao taloha be tsy haiko tao anaty mitazonao taloha moa zany iny dia efa nomaniko atoany ireo proof manamarina araka ny tantara zany fa tena nisy Jesosy Kristy. Raisitsika ohatra fotsiny zao misy ohatra maromaro atao vitsivitsy any raisiko mba tsy halava be an'ilay ohatra zao i Tasita zao mihina fa hainao tsara zao Tasita ao anatin'ny analina zao, ary za zany raha miteny eto dia maingy ny source zany za zavatra rehetra zay lazaiko dia amezako source anao, ianao ihany koa aveo hitondra ny argument anao dia angatahaka ianao hoe aiza ny source hoentinao milaza an'izany zavatra lazainao zany. Raisitsika ohatra zao Tasita zao anatin'ny analina zao, ao anatin'ny analina zao au chapitre 15 zao eo amin'ny verset 44 tsy baiboly zany. Za zany eto hiezaka mihitsy tsy hitondra proof hoe zao lazain'ny baiboly, tsy hitondra an'izay za, ary hitondra proof za ivelan'ny baiboly anamarina ny finoana kristianina zany. Dia Tasita zao tsy ao anaty baiboly ary tsy kristianina, milaza zao izy ao anatin'ny analina hoe raha nadikako amin'ny teny gasy ilay izy satria gasy daholo mpanaraka antsika ato hoe mba hanavilana ny
mba halavilana ny tsao izy dia na médecine sy nampijaly mafy ireo antsona vahoaka hoe kristianina inereo i Kristy izay navin'ny anaran'izy ireo dia ny alohan'ny Ponce Pilate tamin'ny androny Tibera. Eto zao olona tsy kristianina porofo tsy ao anatin'ny baiboly ivelan'ny baiboly no milaza mazava tsara hoe i Kristy ny avin'ny anarana hoe kristianina ary io Kristy io dia tena io Kristy io dia ny lohan'ny Ponce Pilate tamin'ny androny Tibera zany. Zay zany raha ohatra anankiray zao mbola misy maromaro afaka hoentiko aminao raisitsika ohatra zao hoe efa fantatry daholo i Tacite na i Suétone na i Fabius Joseph historien eo amin'ny inao zany eo amin'ny 10 angambany zany na mbola tsy miteny raha dia fantatro ny tiany tanenina fa reo olo reo dia efa voapirofo fa copiste chrétien no nanaovan'ny texte ny tanatin'ireo zavatra ireo. Zay aloha zany dia toizy fa omeko contre argument nareo rehefa avy eo ilazako hoe tsy n'existe historiquement. Toizy le teninao. Zay mihitsy manko le zavatra endrasako zay contre argument zay. Ka eto satria za zany nanome ohatra anankiray mbola misy ohatra maromaro ato zay lazainao fa efa fantatrao izay argument zay. Fa nomeko an'izay ohatra zay zany nagatahako aminao indray zany mba omeko fitenenana ianao arany hoentinao anoherana an'ireo historien reo hoe porfoy arany fa diso ny zavatra andrazain'ireo historien reo meo zany argument anao aiza ny source hoentinao ilazanao an'io argument izay hoentinao io. Misy taratasy Flavius Joseph anankiray zay zay ihany no heverina fa hoe nisy fanampiana nataon'ny kristianina. Tsy le texte rehetra ny foron'ny kristianina fa nisy texte nataon'ny Flavius Joseph ary ny texte iny nisy fanampiana nataon'ny kristianina. Zay ihany no entin'ny olona zany tsy nonan'ny filazan'ny Flavius Joseph fa misy anankiroa nefa ny zavatra lazain'ny Flavius Joseph zay nanonona ny Jesosy Kristy sy nanamarina ny siny zany ary Flavius Joseph dia tsy kristianina ihany koa. Ka miandry anao zany za hoentin'ny argumentanao hoentinao ilazana fa hoe diso ireo texte izay soratan'ireo historien reo. Ny texte zany boky reo soratan'ireo ka ny ohatra hoe araka ny teniko teo ny Égypte ancien dia ananana porofo ina moa zany ohatra resaka Ramsès na miresaka Toutankhamon dia misy masaka dia Toutankhamon misy porofo. Raha miresaka Nefertiti dia misy fasta misy élément archéologique dolo zay ray. Fa no maraka an'izany ny romanina dia efa nanoratra. Ka raha miteny ianao tamin'ny andron'ny Tibera nisy Jesosy misy ve ao anatin'ny rakitra ataontsika hoe agenda na zavatra mikasika ny histoiran'ny Tibera na empereur romanina. Raha ohatra ataontsika fotsiny hoe tamin'ny andron'ny Hérode zany hoe Hérode namono ny napaka ny tendany zaza latsaky ny roa taona nateran'i Jesosy nefa le Hérode eo maty ina moa zany tany amin'ny firy moa zany 4 siècle talohan'ny ny ère ny chrétienne. Ka ny fanontaniana mipetraka dia zao raha ohatra ka Jesosy lazaina fa noetina tany amin'ny Ponty Pilato. Rehefa noetina tany amin'ny Ponty Pilato Jesosy dia olona maro be nanatrika teo nampisafidy hoe Barabasy ve sa Jesosy no anina eo nanasa tany amin'ny Ponty Pilato. Reo olona be dia be reo amin'arivo maro teo nanatrika teo na misy olona amin'arivo maro koa nanatrika soi-disant nanatrika tamin'ny fanomboarana azy tamin'ny hazo fijaliana teny Golgota dia tsisy mihitsy na olona anankiray témoin oculaire ka nanoratra. Ahoana moa ny ahafahanao ina moa zany ny ahafahana ino raha olona amin'arivo maro samy nanatrika ny tribunalin'i Jesosy tamin'ny Ponty Pilato dia tsisy nanankiray nanatrika teo nanoratra na ny ray. D'ailleurs Jesosy nanoratra ny mpianatra Jesosy tsisy nanoratra mikasika ny Jesosy mihitsy na ny ray. Dia raha ohatra ka hoe nisy miaramila romanina teo amin'ny Golgota teo amin'ny Jesosy ny alaina zany teo amin'ny hazo fijaliana be dia be ny romanina naraka teo sy ny miaramila romanina na tamin'ny inona moa zany dia chemin de croix. Fa naninona tsisy élément
na ny ray am'ireo zavatra eo fa de soratry isetoanina na Fabius Joseph na izy oe Tacite izay ihany ve no rakitra afahana milaza fa n'existe le personnage. Ay, tsara marina aloha voalohany indrindra nangataka ianao hoe inona ny ilazanao fa nisy Jesosy Kristy nanome zany anony za Tacite meko anao soratra izay nilazainao fa hoe copiste reo fa tsy tena original zany de ny zavatra nagatahako anao taorinan'izay pour fo madiso an'le texte tsy nanaprofo ianao nankely arany fa nitondra indray ianao ohatra hafa izay tsy manaprofo an'le argument anao valiko ianao anatin'le izy valiko ianao de avy eo ianao miteny valiko ianao anatin'le izy tsy nisy mihitsy ozy ianao kosa zao kosa le izy reo Jiosy zay nampamono an Jesosy Kristy de nanoratra mazava tsara mihitsy ao anatin'ny Talmody meko indray za zany manome source ianao kosa aveo raha diso le source ao meko hoetiny argument anao mahadiso an'ilay source ao meko roa am'ty zao no meko anao zay source ianao kosa aveo andrasaka ianao mba hitondra source hoe aiza misy an'izay zavatra lazainao zay ao anatin'ny Talmody afaka jerevany rehetra ao anatin'ny Sanhedrina 43a milaza an'izao nadikako amin'ny teny gasy ireo Jiosy nampamono anazy mijoro vavolombelona manaprofo fa tena nisy Jesosy Kristy ary vonoiny zareo tamin'ny andron'ny Paka zao ny voalaza raha nadikako amin'ny teny gasy ny alina melohan'ny Paka dia nahatona Yesoa moa zay anarany amin'ny teny Hebreo fa Jesosy izy amin'ny teny gasy zany ny alina melohan'ny Paka dia nahatona Yesoa nisy fotorona dia nanao fanambarana mandritra ny 4 andro hoe ho fahaizana amin'ny vato Yesoa satria nanao ody sy nitarika an'Israely amin'ny vilany zay zao ny razain'ireo Jiosy izay nampamono anazy ao anatin'ny Talmody averiko izy ao anatin'ny Sanhedrina afaka verifian'ny rehetra 43a ny filazan'ny Talmody anazy ao anatin'ny textan'izy ireo izay manaprofo mazava tsara tsy haiko moa zay maleno anazy aveo fa nilazain'izy ireo dia hoe nanao ody zany hoe manaratsy an'i Jesosy Kristy zany izy ireo nino fosiny izy fa manaratsy an'i Jesosy Kristy hoe nanao ody sady nitarika an'ireo Israely tamin'ny vilany texte roa zay meko anao teo namana koto ary meko source ianao afaka mariny rehetra zany raha ohatra hoe diso fa ianao kosa raha hiteny ianao hoe diso ireo texte reo hoeton'ny argument anao hoeton'ny source anao miprofonao fa diso ireo texte izay manamarina ny fisian'i Jesosy Kristy maty tamin'ny vanim-potoana Paka ireo maty tamin'ny vanim-potoana Paka izy ianao de ina moa tamin'ny taona firy nieritreritro hoe mety nateraka an Jesosy tamin'ny andro niza tao amin'ny Romana. Ianao zany metraka fanontaniana fotsiny tsy hamaly any argument zay hoentiko mety mikontra argument Talmody ianao miteny hoe nisy texte de efa teniko teo fa raha ohatra ka ny texte ny izy Fabius Joseph na texte ny Setoany ohatra zany efa nisy datation carbone fa tsy tamin'ny époque ny 2000 ans mihitsy namoratana an'le texte fa verifian'ny manam-pahaizana. Ok za raha ohatra zany iny zany tazomiko any ino nisy nanoratra tany amin'ny Talmody fa zao am'izay zany hoe manontany indray za hoe tamin'ny taona firy marina zany no niteraka Jesosy ary texte zafady kely tsika koa zao tsika tsy hanao fetsifetsy kosa fahamarinana zany mijerevana eto ho anoloanan'ireo olona reo mila mamelo ianao eto androany ho hitan'ny rehetra raha manana source ianao carbone ozy izy ianao teo dia ome hoe aiza ny ilazanao an'izay fa ho verifiena manko le izy za zany raha mameno dia raisiko soma tsara fa ho verifieko le izy za koa ame source anao dia ho verifienao le izy dia hoeto le izy fa aza atao affirmation gratuite fotsiny hoe diso reo ianao miteny hoe diso nefa tsy manana naporofona mahadiso anazy akory dia aveo ianao ametraka fanontaniana fantaniko tsy valinao fantaniko tokony valinao alohan'ny idirany zavatra hafa dia hoe porfoy mahadiso an'io Talmody izay soratan'ireo Jiosy io manamarina ny fisian'i Jesosy Kristy maty tamin'ny vanim-potoana Paka ny andranao zany ianao miresaka hoe Jesosy dia firy mo ny anarana Jiosy Jesosy tamin'ny fotoana androny Jesosy tamin'ny ère tamin'ny 2000 ans ka raha ohatra miteny Jesosy ve Talmody miteny Jesosy fe Talmody dia midika fa ty le zanak'Andriamanitra zay le profo mahampy fa tena zanak'Andriamanitra zay zany lohaza afaka miteny iny zany tsy fampahinany miteny hoe ok d'accord zany hoe Talmody nanoratra Jesosy d'ailleurs koa tamin'ny découverte ny tombeau de Talpiot tao Jérusalem tao amin'ny didiny iferifan'ny Jérusalem
nisy fananganana inona moa zany appartement de rehefa nitromby ny bulldozer sy rehetra anangana appartement de nitombe amina fasana inona moa zany fasana taloha datant-ny Jesosy Kristy zany de rehefa ho avoaka reo ino tao anatiny tao misy atsona hoe ino moa zany ossueur karazana vatapaty zany de vatapaty maromaro tao de misy anarana hoe Jesosy de misy anarana hoe Mariama Maria de misy anarana hoe Jacques de reo anarana rehetrareo de anarana ino moa zany hoe ny maman Jesosy Maria de ny ino moa zany Marie Magdalena zay tsy fantatra zay relation Marie Magdalena sy Jesosy de nisy Jacques sy Juda zay rahalahin Jesosy anaty talpiota de nefa rehefa natao ny extraction andreo ossueur reo misy taolana natao de ny tena manam-pahaizana hoe raha itenana hoe satria misy anarany Jesosy de misy anarany Marie tao de midika zany fa ty le Jesosy de ozy manam-pahaizana hoe tsy ampy zany karaha nanao ohatra ny Talmud hoe Jesosy firy ny anarana Jesosy tamin'ny 2000 ans de tsy fampaniny fa aloha janany zany iny janana fa toizatsika ny resaka ivadiatsika hafa de azafady aloha zay nge de mafetsifetsy azokotikosy ataoko hoe zoky ianao mba ho fanajananao alao izy ianao ajanona any le resaka nefa ianao voalohany nangata zafady nge vetivety zafady nge ianao napiditra an'le izy voalohany nantany aho meo miprofo fa tena nisy Jesosy na miprofo za historien sionu aza tapahana vetivety aza tapahana aza matahotra ny voan'ny fahamarinanao aloha fitaiko le zavatra lazaiko de omeko fitenenana ianao avy eo ianao no nangataka voalohany hoe ome profo misiny Jesosy Kristy na mera texte historique aminao izay lazainao fa diso ra texte reo raha nangatahako ndray ianao avy eo hoe ilazao madiso an'le texte tsy manana argument kory ianao fa manao affirmation gratuite fotsiny mba mitahana olona za mbola miteny anao zao ohatra mbola raisitsika ohatra maro be manko ny profo afaka lazaina ato fa le izy moa ianao tsisy profo nefany raha zay rehevantsika ndray sotra kely nge mana profo fa tsy marina zara teny Talmud sy setoana satria mitapy amin'ny Google fotsiny anao de feno de jereo amin'ny ina moa zany amin'ny misy ina moa zany prof amin'ny université offre namoaka tsara mihitsy izy ao hoe diso le texte reo fa tsy miexiste tsy Jesosy hoe Andriamanitra latsaka avy any an-danitra ny tao ka zay mba tonga anaty misy tamin'iny fa laha ny fotoanantsika raha ohatra hoe ianao mitena profo fa nisy marina Jesosy de Talmud de za mitena hoe tsy profo zany satria raha ohatra ka hoe mitady profo hoe nisy marina ve ny dinosaure de manana profo tsika manana taolambala afaka makany musée tsika hoe ity profo raha ohatra hoe profo hoe n'existe ve ny création de l'univers tamin'ny ina moa zany tamin'ny Big Bang de manana profo tsika hoe ny sambon-danitra James Webb na iza moa James Webb manana sary ananam-panampahaizana tamin'izao fotoana zao fipoahan'ny Big Bang tany amin'ny taona 13 milliards 500 millions d'années misy sary ka Jesosy de toute façon tsy sary fa de hoe misy texte ozy anao anatin'ny Talmud hoe milaza misy Jesosy anatin'le texte Talmud aminao de ampy zay de zay mahatonga anao hoe aloha tsy insiste amin'iny fa amiko tsy profo mihitsy zany de aloha tsy insiste amin'iny janao d'ailleurs raha ohatra ka anaprofo hoe marina sy tsy marina zatra ten'ireo historien reo de be no mandiso fa tsy manaprofo mihitsy hoe Jesosy Andriamanitra niteraka tamin'io bref de zao valeko makasika an'izay de hiditra amin'ny afitsika raha ohatra hoe tsy hoanao manko zay sujet de afaka valeko vetivetika de avy eo hiditra amin'ny point afitsika jerevinao tsara le izy ozy ianao reo ozy ianao tsy manaprofony fisiny Jesosy Kristy mihitsy kotoa resaka fisiny ngely izy ny historien zay mpandinika tantara no milaza an'le izy ary tsy ihany ny source ameko anao meko ohatra anankiray anao ny texte amin'ny Flavio Joseph anankiray misy manko milaza hoe tantara tsy profo fa mbola meko profo hafa akoatran'io tantara ianao sy le mpanaradianao avy eo fa vakiko azo tapahana le izy ekeko hoe nisy zany izy ok fa toizana bandaraka le resaka nisy toizy ino zany avadika
zany netisika hiady hevitra nisy fa tsy nisy taraiky be fa toizana liza manaraka ina moa zany zao fotsiny tsara maniko anao raha ohatra hoe tsy tianao vakina le texte hoe maro be mato texte manaporofa an'liza lazaindreo historien aza tapahana aloha vetivety aza tapahana aloha vetivety satria ianao manko nilaza hoe Jesosy Kristy hoe Jesosy zany le Jésus ianao be da be ny anarana Jesosy tamin'izany vanim-potoana zany. Ianao zao raha manonona an'izay zao ianao tokony manome proof zany ianao iza le anarana Jesosy teneninao be da be za tsy miteny tsy misy fa zao no teneniko aminao iza tamin'ireo Jesosy anarana be da be ireo nilazainao fa maty nifatsihana teo ambony hazo fijaliana tamin'ny vanim-potoana mipaka izay nanao fahakagana teo amin'ny vahoaka Israely araka ny lazain'ilay texte historique izay nilazaiko anao teo. Izay zany tokony omenao raha ohatra tena hoe manana proof ianao fa matoa ianao mitsoaka an'ilay izy tsy manana argument akory ianao fa affirmation gratuite no teneninao iova amin'ny hafa indray aritsika ozy indray ianao hoe tokony misy sary tokony misy preuve hafa ankoatran'ilay texte. Mino fa fantatro tsara ty ary miandry ny argument anao indray za anoheranao anazy idirantsika indray makasika an'ilay linceul de Turin. Mino fa fantatro tsara zany fa oeto ny argument anao anoheranao anazy azavaiko vetivetika le izy satria ianao sy ireo mpanaradianao manko zany mitady proof ankoatran'ny texte. De ny linceul de Turin de proof mazava be fa lamba nandrakofana ny Jesosy Kristy tamin'izy naleviny. Zao ny fanazavana le linceul de Turin raha fitina vetivetika ao anatin'le lamba satria ianao moa mahafantatra anazy fa misy ireo mpanaradianao mety tsy mahafantatra anazy ny sasany. De ao anatin'le lamba misy lamba feno ratran'olona izay novonoina zany nofatsihana. De rehefa jerevana ny dinia manam-pahaizana izy afaka omeko anao avy eo daholo ny source milaza ny zavatra lazaiko fa fitiniko izy mba tsy halava be anazy ianao koa manko maka iteny ao amin'le lamba rehefa ny dinia manam-pahaizana zany de misy ratran'olona izay misy satsona tamin'ny fehilotsilo misy voalefina tamin'ny voalefina ary voafantsika ny tanany sy ny tongotra zany. Rehefa nijerevana ny datin'le izy afaka hoentinao le argument le carbone zay niteninao teo fa hoentika ihany koa madiso an'iny filazana hoe tamin'ny moyen âge iny lay sary zany ka ho an'ireo mpanaraka anao zany de tsara fahafantarina fa io lamba io linceul de Turin io de proof manamarina ary ahitana ny sarin'i Jesosy Kristy fa lamba nanarona azy tamin'izy maty zany. Oeto indray ny argument anao anoheranao an'io indray rany fa omeko anao ny source indray avy eo manamarina an'io linceul de Turin io. Ny relika rehetrarehetra avoaka ny katolika na ny linceul de Turin le teninao na ny ina moa zany couronne d'épine na relika rehetrarehetra mikasika an'i Jesosy faika dolo faika dolo ary voaprofo manam-pahaizana zany zavatra zany hoe natao datation carbone 14 fa tena fake lizy tany amin'ny moyen âge anaovana an'izy ka za tsy valapatra amin'iny fa ok ikeko iny aloha ipasser amin'ny zavatra fa zany ina moa zany zao ina moa zany araka teny teo tsy mivalinao hoe olona amin'arivony nanatrika tamin'ny petit plateau ok tsy mivalinao iny ny olona anarivony nonjery tao Golgotha tsisy nanankiray témoin oculaire nanoratra fa maninona tsisy nanoratra de manontany anao hoe tamin'ny taona firy moa zany Jesosy niteraka tamin'ny epokan'iza tao amin'ny ina moa zany tao amin'ny Romana iza no empereur Romana tamin'ny ino moa zany tamin'ny namonana Jesosy iza ny empereur Romana tamin'ny fotoana io Herode vesta iza zao le izy tsika eto zany tsy vita nametraka afaka mametraka fanontaniana ianao ary volona tsara mihitsy za amaly anao fa ianao kosa tsy manana argument hita ianao aza tapahana le izy zaka hoe mamaly anao za de mieno zany ianao zao zany le izy mametraka fanontaniana ianao fa ianao kosa tena hita hoe tsisy argument akory ka ianao ny zavatra reny zay lazainao hatreto aza tapahana koa ny zavatra reny zay lazainao hatreto de affirmation gratuite daholo tsisy proof na kely arany niteny zao za tamin'le linceul de Turin ozy ianao hoe avela koa an'iny ozy ianao fa maninona avela le izy satria tsy manana argument anoherana anazy ianao nefa iny proof aza tapahana aloha le izy nefa iny proof mazava be fa lamba izay nandrakofana an' Jesosy ary misy ny sariny zay nangatahanao izay misy ny ratra izay nahazo anazy de niteny ianao hoe miverina kely an'le izy indray ianao ozy ianao hoe
nantano izy anao dia hoe mahakasika an'ilay vavolombelona tamin'ny namonana an'i Jesoa, izay ny zavatra ny hovakiako anao teo fa ianao tsy manaiky e, ianao dia mitsoaka an'ilay izy e, ka hovakiako ilay izy zao dia ianao raha ozy ianao tsisy vavolombelona, zao no lazain'ilay izy. Araka ny teneniko teo, ireo olona ilay nampamono an'i Jesoa no manoratra ao anatin'ny textany zareo, olona tsy kristianina ireo, olona tsy katolika ireo, ary olona nanendrika ny kristianina ireo. Zareo no nanamarina sy nanapirofo fa izy ireo no namono an'i Jesosy Kristy tamin'ny vanim-potoanan'ny Paka, tamin'ny teo ambonin'ny hazo fijaliana zany. Anankiroa zany ilay izy. Lazainao za fa tsy namaly anao na valiko ianao tao anatin'ny Talmody misy texte izay manapirofo an'ireo vavolombelona nangatahanao. Faharoa nitondra pirofo indray za faranako ilay izy, faharoa nitondra pirofo indray za mahakasika ilay Lecelle de Turin, itsoahanao fotsiny ilay izy. Contre madiso an'ilay Lecelle de Turin izay lamba nandrakofana an'i Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesany fahaveo hovaliko ny fanontanianao manaraka, menanao fitenenana. Ozanao ireo olo ireo namono an'i Jesosy. Jesosy angamo tsy romanina moa namono azy fa olona tao amin'ny Talmud namono azy. Tsy romanina no namantsika an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, fa zareo tany amin'ny Talmud tany. Zay indray zany novaliko indray zany raha manontany ianao raha ianao tsy contre ianao l'argument fa manontany foana tsy mara-argument koa fa hovaliko ianao, aza mahatonga hoe hovaliko ianao. Ianao tao amin'ny teny lava. Alefaso ary. Zay kina nandrasako hiteny mihitsy ianao e. Miariny argumentanao mihitsy alefaso. Ozy ianao ny olona namono an'i Jesosy mihitsy ozy ianao nanoratra anatin'ny Talmud. Ngamo tsy ny olona nampamono. Nampamono an'i Jesosy, ok. Nampamono zany ny samborony Jesosy nampamono anazy dia noentina teny Petit Plato dia izy nitondra anazy tsy maramila romanina. Kasika maramila romanina namantsika azy. Dia ninona tsy maramila romanina no nanoratra ninona mihitsy, tsy soratra na ny ray tamin'ny maramila romanina na ny empereur romanina tamin'ny fotoana io na ny ordre. Tsisy na ny ray. Fa le olona nampamono zany hoe vonio any le rangaha ty, reny nanoratra hoe izay misy nampamono an'iny e. Zay le izy insistevonao le izy dia averiko aminao fa inona moa zany fanontaniana manaraka perako dia zao. Okany ka hovaliko ianao, hovaliko ianao hoe tsisy romanina ozy ianao nanoratra an'ilay izy zany fa orzokoto fa tasity iny, tasity ke tsy olona josy sady tsy olona kristianina fa olona romanina, mpanoratra romanina, tsisy romanina hoana. Tasity venina nanatrika tamin'ny ino moa zany fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana io romanina, maramila romanina teo sy rehetrarehetra, historien tasita. Dia ianao miteny hoe zareo tany amin'ny Talmud naniraka nampanomana azy fa za miteny hoe iza no officier romanina na maramila romanina nanatrika teo. Voalaza fa nisy romanina niteny teo hoe tena zanak'Andriamanitra mariny ty olo ty, nisy officier teo araky ny baiboly. Dia ireo olo ireo tsy nanoratra na ny ray, tsisy élément na ny ray amin'ny romanina. Ok. Zay zay ny argument zay hoentinao dia mivaliko daholo ka. Ozy ianao hoe fa maninona tsy ireo miaramila romanina nanoratra an'ilay izy fa ireo josy orina manakoto ny olona nge samy manana ny asany. Ianao zao manana ny asanao, za manana ny isako. Miaramila hafa ny asany, tsy mpanoratra nge ny asan'ireo e, ka hanoratra ahoana ry izy? Miaramila ny asany fa tsy mpandinika tantara. Ny mpanoratra tantara no milaza ny tantarany zava-nisy, dia ry Tasita mpanoratra milaza ny tantarany fa romanina atao ina texte romanina nga tsy mpanoratra nge reo e, mipahay tantara manoratra fa tsy miaramila. Fa re josy zay nahita an'ilay namonoana an'ilay izy, zareo nanoratra na napirofo olona tsy kristianina. Aiza ny argument noeranao an'izay? Dia manao ina moa zany, manao chronologia tamin'ny taona firy marina zany Jesosy niteraka. Ny calendrier aloha tsara marihana fa nisy fiovana ny calendrier. Misy ny calendrier romanina izay efa niova, izay novain'i Jules César, ary misy ihany koa ny calendrier ihany koa, misy calendrier grégorien zao izay ampiasaintsika amin'izao, ary misy ihany koa ny calendrier hébreu. Misy calendrier zany samy manana ny calendrier ampiasainy ny olona tamin'ny premier siècle. Dia zao an'izay le izy ny daty filazana ny naterahan'i Jesosy Kristy dia samy arakaraka ny calendrier ampiasaina ny ilazana ny daty zany. Fa za miteny aminao, misy manome daty zany hoe misy hoe -4,
misy indray manome hoe moins 7 fa za miteny aminao ary afaka hamarinina aminao tsara mihitsy ary porofoko aminao fa Jesosy Kristy dia teraka tamin'ny taona raha calendrier ampiasaintsika zany calendrier grégorien dia teraka tamin'ny moins 1 zany hoe amin'ny calendrier grégorien izay ampiasaintsika amin'izao zany arakaraka ny calendrier ampiasaina zany io ka normal be da be ny daty tsy mitovy satria tsy mitovy ny calendrier ampiasaina. Ka mino ve anao fa Hérode nampamony zaza latsaky ny roa taona tamin'ny fotoana naterahany Jesosy? Koto hors sujet zany inona ary midinany Hérode amin'izany ny sujet atsika dia ny fahamarinan'i Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina ajalony any Hérode tsy Hérode ny noko fa Jesosy Kristy ka toerina ohatra tsy nisy Jesosy Kristy na diso ny finoana kristianina fa Hérode ve tsy za tsy mino tsy na nisy Hérode na tsy nisy dia raha raikina fa Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina ny sujet atsika aza hors sujet sady tsoro fotsiny raha tsy manana argument ianao dia hiditra antsika amin'ny etapy manaraka le teo zao mbola tsy nahazoana valiny hoe ahoana mahakasika an'ilay lanceur de Turin izay pirofo voamarina araka scientifique fa namonosana any Jesosy Kristy misy ny ratra izay nahazo anazy ary ny daty tamin'ny premier siècle diso le daty navoakany carbone tamin'ny moyen âge afaka omeko anao ny manapirofo fahadisoany dia sary tamin'le Lecelle sarin'olona be volombava sy lava volo ny sary amin'ny Lecelle hitatsika iny lava volo ohatran'iny ve ny sarin'i Jesosy? Ino ny pirofo ny sariny inoko? Ohatran'iny ny sarin'i Jesosy lava volo dia be volombava. Ino ny pirofo ny sariny ohatran'iny ahoana efa ino mihitsy le sariny? Jesosy raha ohatra hoe jiosy orthodoxe tamin'izany andro zany impossible ny jiosy lava volo, impossible ny jiosy mal rasé fa ny jiosy tena correct ny orthodoxe fa omena sarinareo hoe Jesosy lava volo tsisy Jesosy lava volo zany tsy possible zany raha jerena amin'ny inona moa zany étude scientifique nataon'ny olona ka zay mantsy vatokana hoe ianao minsisy tamin'iny dia za manahiky okiara ozy anao marina ny Lecelle fa ny olona rehetrrehetra mpanatika eto afaka mitapy amin'ny Google fotsiny fa be dia be manaprofo fa Lecelle anina de Turin tsy mixte inona moa zany fake fa tsika tsy sisy tamin'iny resaka vava fotsiny fambarena amin'izy dia zao aza atao hoe tsy minsiste contrôle madiso anazy raha manadimoanao itsoanao le hitany rehetra fa itsoanao le satria tsy anananao argument madiso anazy resa ekeko fa marina le Lecelle ekeko karaha marina ge Lecelle dia voaprofo misy zany Jesosy Kristy ekeko tsy manana argument dia ekeko marina iny profo zany ozy anao fa ina moa zany iny ny fisian'i Jesosy ok dia zao raha manaraka resaka baiboly ianao zany iny fa Andriamanitra nohatra ny baiboly Andriamanitra no nampitany baiboly amintsika iny ten'Andriamanitra baiboly sokoto ampanajara nametrahako lazaiko aminao hoe iza no nitenanao fa Andriamanitra nanoratra ny baiboly tsisy niteny aza kosa ny kristianina araka kristiana katolika tsy miteny azany Andriamanitra nanoratra ny baiboly olombelona nanoratra ny baiboly tsisy niteny azany mamorona kosa maina anao mamorona ohatr' zany dia ohatra zany diso zany amin'iny fa ataoko hoe tenin'Andriamanitra zany le baiboly tenin'Andriamanitra zay indray no valiko aminao tsara aloha ianao rehefa manaiky hoe diso ary zay dia fanetrena tena lehibe isorako anao ny fahatsapanao diso ary tsy zay reny ke zavatra diso lazainao hatramin'izay fa betsaka zay ahitsika androany zao amanao fanontanianao aza sisy tena le fahadisoko fa mametraka fanontaniana aminao hoe tenin'Andriamanitra ve le baiboly fa tsy tenin'Andriamanitra zay mihitsy no valiko aminao aza tezitra anao fa hamaly anao aza tezitra anao hamaly anao malalaka tsara ho fantanao dia hoe tenin'Andriamanitra ve ny baiboly avy amin'ny teny greka biblios dia midika hoe fitambarana boky midika hoe livre zany ary ny baiboly tsy boky anankiray fa fitambarana boky maromaro zay natao hoe baiboly tsy tenin'Andriamanitra ihany koa ny baiboly ny tenin'Andriamanitra dia zay rehetra mivoaka ny vavan'Andriamanitra fa natao hoe baiboly na bibla dia boky fitambarana boky maromaro ao anatin'ireo boky maromaro ireo no misy soratra masina ao anatin'ireo soratra masina ireo no misy sombina afatra napitan'Andriamanitra izany hoe tenin'Andriamanitra izay napitany tamin'ireo mpaminany ka nisoratan'ireo mpaminany tao anatin'ilay soratra masina nazonan'ilay baiboly voalohany zany tsy Andriamanitra nanoratra an'ilay baiboly faharoa tsy tenin'Andriamanitra ihany koa ny baiboly fa boky fa misy soratra masina izay
nisoratan'ireo mpaminany nampitody an'Andriamanitra afatra zay. Ary entre parenthèse alohan'ny tenenanao vao miditra resaka baiboly, za tsy niditra resaka baiboly mihitsy teo fa vao miditra baiboly resaka baiboly ianao vao may ho hitan'reto ndray fahadisoanao fantelony ka tsy haiko hiditra ianao sa tsy hiditra, raha miditra ianao porofoko aminao fa arakaraka ihany io. Ahoana, inona ny tianao? zavatra resaka am'izany manontany aminao hoe tenin'Andriamanitra vele vovoso satria baiboly makatsy makaroa de ao anatiny any olana oratranyio de anatinatiny any misy tenin'Andriamanitra Andriamanitra napokalipsy de fantanina hoe io ifilazany tsara lazainareo tenin'Andriamanitra velo satria de nao modikodina tianany avaloko aminao tsisy avany mihitsy tsy manana argument normal zany, tsisy avany satria tsy manana argument. Fa valiko ianao azavaiko aminao izy raha tsy azonao. Azavaiko aminao le izy raha tsy azonao. Tenena ianao mitenenanao. Tenin'Andriamanitra ve ny ao anaty baiboly satria ty efa mivaliko nge ianao tsy azonao le izy. Iamifaritako anao hoe inona natao hoe baiboly. Iamivaliko ianao hoe baiboly de boky fitambarana boky maromaro. Ao anatin'ny baiboly, ao anatin'ny boky io misy soratra masina. Ao an'ireo soratra masina ireo nisoratan'ireo mpaminany nahirak'Andriamanitra de amin'ireny soratra masina ireny, zany hoe soratra zany misy nisoratan'ireo mpaminany napitan'ireo afatr'Andriamanitra napitan'le tenin'Andriamanitra, zany hoe tenin'Andriamanitra nomenan'ireo mpaminany nisoratany tao anatin'ny soratra masina nisombony tamin'ity tenin'Andriamanitra ity. Averiko faritana izy ny baiboly de boky fa tsy tenin'Andriamanitra. Inona tsy azonao an'izany? Tsy tenin'Andriamanitra. Ok, inona moa zany de ozanao mpaminany ahoana moa nanaprofonao fa mpaminany reny olo reny inona mpaminany araka ny teneniko teo vao miditra n'izany resaka zany ianao zokoto fao may ho diso fa niteliny eto indray ianao mangataka proof zany ianao de omeko indray ianao zany nangataka an'izay. Raha nandinika ianareo teo za tsy nitondra proof anaty baiboly mihitsy fa olona tsy kristianina arany nitondrako ny argument ary araka voalazany scientifique mahakasika an'ilay lancelle de Turin zany fa izy nangataka hoe ahoana porofonao andreo mpaminany zany ao anatin'ny baiboly. Zao no lazaiko anao meko ohatra anankiray ianao. Natao hoe mpaminany no voalohany indrindra de mampitany afatr'Andriamanitra zany, zay hoe natao hoe mpaminany. Ka raha valiko tsotra aloha ianao arapiko argument le izy avy eo manamarina anazy hoe inona mampaminany an'ireo olon'ireo satria izy napitany afatr'Andriamanitra. Zay aloha zany voalohany indrindra mpaminany izy satria napitany afatr'Andriamanitra. Inona ny afatr'Andriamanitra napitany? De io afatr'Andriamanitra napitany io izay io mihitsy ny finoana kristianina hoe ho tonga ety ambony tany ny zanak'Andriamanitra anao sorona ny ainy ary ho famonjenany zao tontolo zao. Zay zavatra zay lazain'ireo mpaminany taloha be anateran'i Jesosy Kristy. Ary mafaka mame contre argument koa ianao avy eo ny fahadisoan'ireo soratra masin'ireo fa ny archéologue zay découverte tamin'ny Qumran tamin'ny 1947 de manaproof fa re soratra masin'ireo resiko ohatra anankiroa fotsy fa be da be le tsy voatanisa eto ohatra ny texte Isaia sy ny texte ny Daniel zao izay voasoratra efa taloha be any nateranany Jesosy Kristy. Archéologue zany manamarina an'izay découverte tany Qumran. De ao anatin'ireo nefa milaza meloha ny fahafatesany Jesosy Kristy sy ny hitsanganany ny fotoana togavan'i Jesosy Kristy. Ary raha te hiditra lalina ianao afaka hidirako lalina aminao raha tianao. Inona ny amalinao an'izay? Tsaratsara koa na imedara koa na ihana ny teny daholo hoe mpaminany zareo ary milaza fa ho avy Jesosy ary izy ny Jesosy. Dina mba samihafa ny tsaratsara sy medara sy iza moa maiola. Ina mba samihafa mpaminany an'izao sy zareo mpaminany tany aloha tany. Izay indray zany no valentsika misoratra betsaka anao anao amin'izay fanontaniana izay. Ino izy anao mahasamihafa an'ireo? Raisitsika ohatra le olona vampitaona zao ohatra hoe pasteur maiola sy medara sy ny sisany ny tany saina teo. Raisitsika ohatra zao pasteur maiola zao nilaza izy fa mpaminany avy amin'Andriamanitra naminany izy tamin'ny hoe izy lehilahy ino moa zany ho lany sa ahoana moa tamin'ny 2013 iny tanteraka ve le zavatra nylazainy. Ary ny soratra masina zay nangatahanao naza zay tsy azonao teo milaza mazava tsara fa hoe izay olona miteny fa avy amin'Andriamanitra hoe mpaminany izy tsy tanteraka ny zavatra lazainy de olona tsy mpaminany avy amin'Andriamanitra zany. Eny mpaminany izy fa mety mpaminany sandoka zany izy mpaminany avy amin'Andriamanitra.
Andriamanitra. Fa ahoana kosa zany mahatamy hafa anazy andreo lazain'ny kristianina fampaminany ao anatin'ny soratra masin'ireo. Efa meko aloha ianao voalohany indrindra ny découverte tany Qumran tamin'ny 1947 izay nanapirofo ny fahamarinan'ny fisian'ireo texte ireo taloha be an'ny naterahany Jesosy Kristy. Raisitsika ohatra zao hoe Daniel zao. Daniel zao anatin'ny texte izay soratany zao dia milaza afatra avy amin'Andriamanitra, révélation avy amin'Andriamanitra izay nanambary Daniel aloha tsara ampahafantarina antsika rehetra any fa Daniel tamin'ny vanim-taonan'ny mpanjaka Nebukadnezara zany Daniel moa zany no nisy tamin'ny fanjakana Babiloniana, zany hoe empire Babiloniana zany ny nisiany Daniel. Fa tamin'ny fotoana Daniel nahazo révélation avy amin'Andriamanitra izay nilaza fa aminanina hoe ao aorianan'io fanjakana Babiloniana io dia misy fanjakana ifandimby zany, izay fanjakana anankefatra moa zany. Voalohany Babiloniana, faharoa Medo-Persa, ny faharoa ny empire grika ary fahaefatra empire romain. Daniel zany fanjakana Babiloniana zany efa taty amin'ny taona eninjato talohan'i Jesosy Kristy. Empire romain zany taty amin'ny taona moins 27 talohan'i Jesosy Kristy arava tamin'ny taona 476 taorianan'i Jesosy Kristy. Zany hoe ireo empire eo dia voalaza an'ilay faminaniana meloa tao amin'ny izay nilazaina ary tanteraka tao aoriana le izy. Ary ao anatin'ny faminaniana an'ireo ihany koa no milaza izay révélation an'Andriamanitra izay nisin'ilay Andriamanitra anorina le fanjakany ety ambony tany amin'ny vanim-potoanan'ireo empire romain ireo. Tanteraka daholo zany ny zavatra nilazainy. Zay zany voalaza ao amin'ny Daniel ohatra raisitsika ohatra zao hoe Isaïa ihany koa dia faranako an'izay dia mamaly ianao avy eo. Isaïa ihany koa zao dia efa miteny nisiny ilay zanak'Andriamanitra izay ho faty amin'ny vanim-potoana mipaka ary hitsangako velona avy eo. Zany hoe mahasamy hafa an'izy ireo zany ny zavatra lazainy mpaminana soratra masina dia tanteraka ary mifanontaniana tamin'ny voalohany indrindra izay mbola tsy valika ahoana zalaiko fa hoe tena Andriamanitra Jesosy Kristy satria miporofony zany tamin'ny asany sy indrindra tamin'ny fitsanganany velona zany. Nilaza izy fa Andriamanitra ary miporofony zany tamin'ny fitsanganany velona. Manambarina ireo mampaminany an'ireo olona teo aloha tanteraka daholo ny zavatra izay nilazain'izy ireo. Izay mahasamy hafa anazy anery pasteur Mayolina zany. Dia raha ohatra ka inona moa zany olona tany amin'ny Moyen-Orient daholo ny mpaminany dia naninona ireo mpaminany ireo tsy nresaka mihitsy Madagasikara na ny gasy, naninona tsy gasy mihitsy tsy voaresaka anatin'ny baiboly mihitsy na ny kely Madagasikara na ny gasy. Inona ny antony? Dia avy eo nareo zany nino fa hoe reo mpaminany so dia ireo ny latsahany hity ino hoe Andriamanitra niresaka tamin'izareo. Dia naninona moa zany ireo olo ireo tsy niresaka Madagasikara mihitsy, tsy niresaka gasy mihitsy ireo olo ireo, tsy niresaka gasy mihitsy ao anatin'ny baiboly ary raha ohatra Andriamanitra ve hiresaka amin'ny ino moa zany olombelona. Dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetraretra dia inona tsy tonga nataony langue rehetraretra hoe firy ny langue misy eto amin'izao tontolo izao dia tsy nataony amin'ny langue rehetraretra. Tsy nataon'Andriamanitra ohatra anatina clé USB na CD-ROM ninona lizy ain'Andriamanitra zany fa manina Andriamanitra voatery ny bitsika any amin'ny mpaminany. Dia ireo mpaminany ireo zany tenao ireo mpaminany fa maninona no tsy afaka miresaka amiko direct Andriamanitra na niresaka Madagasikara niresaka gasa tsisy ninona mihitsy ao fa maninona ireo olo ireo ihany. Ao vitany ianao amaly azay za tsara marina aloha entre parenthèse raha le mametraka fanontaniana aloha dia spécialité anao fa raha fananana argument aloha hitany rehetra anao tsy manana argument akory fa mametraka fanontaniana fotsiny zany ny asanao eto lasa ty argument contre argument le izy fa hovaliko ny fanontanianao aza tapahana ny izy maninona ny tapahanao le izy hitany rehetra fa tsy manana argument. Ina moa zany efa miteny aminao maminaiky fa tsy manana argument fa ny rehetrarehetra afaka mijuger an'izany fa mandany fotoana fotsiny anao teny tsy manana argument anao so mandany fotoana zany fa teny aperako le fanontaniana dia valio ny fanontaniana fa za tsy manana argument efa keto tsy manana argument. Anao amaly anao ary zay ao mifanontanianao hoe maninona zany ozy ianao olona tany daholo ozy izy ianao niresan'Andriamanitra fa tsisy hoe niresaka tamin'ny gasina ohatran'izany. Zao le izy
Andriamanitra ny safidy vahoaka anankiray dia ireo vahoaka Israely no ny finoany Abrahama. Ireo vahoaka Israely zany ny safidian'Andriamanitra mba anambarany ny révélationany fa hoe isa ilay zanak'Andriamanitra ho tonga nofo hanao sorona ny ainy ho faty. Zay zany ny safidin'Andriamanitra zay. Fa avy eo ilay izy io révélation io dia mbola nisafidy olona any Andriamanitra tamin'ireo vahoaka Israely ireo anaparitaka amin'izay amin'ny aty amin'ny hafa firenena rehetra zany. Ozy ianao hoe tsisy ho an'ny gasy ilay izy mantsy. Zao ny tsara fantaritsika. Ao anatin'ilay faminaniana ihany zay niresahako teo za moa nezaka tsy te hiditra amin'izay fa ianao moa nangataka amin'izay dia vadiko ihany ilay izy satria mba ho fampahafantarina ho anao ihany koa manko zany mba tsy ampiteniteny foana anao ntsony amin'ny manaraka. Ao anatin'ireo faminaniana izay nangatahanao ireo dia milaza mazava tsara hoe io Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra io dia mbola ho fahazavana ho an'ny firenena rehetra ary anaiky anazy ny firenena rehetra hatramin'ny farany mitsan'izany zany Madagasikara ao anatin'izay firenena rehetra izay. Ka amin'izao io renirahana zany dia manatotosan'izay fahazavana ho an'ny hafa firenena izay ary hatramin'ny farany zay kely natonga finoa kristiana indro tao Madagasikara izay afaka hidirantsika avy eo ihany koa moa satria izay koa ny tena atao anatin'ilay vidéo anao ary porofo amin'izany dia tonga hatrany Madagasikara, tonga hatrany Sinina, hatrany amin'ny firenena rehetra ilay révélation an'Andriamanitra. Zany hoe plan an'Andriamanitra zany io miainga ao amin'ireo vahoaka Israely dia mitatra aty amin'ny hafa firenena hatrany Madagasikara zany ilay izy. Andriamanitra ozy anao nifidy vahoaka ny Israely. Ireo zany vahoaka voafidy zany ireo. Olom-boafidy zany vahoaka ny Israely. Nefa ny jiosy tsy mino ny Jesosy Andriamanitra. Ça c'est dingue. Nefa izy no ny raha an'Andriamanitra ozy anao nanaovana révélation hoe hitoran'i Jesosy. Da tsy mino ny jiosy ny rejeten'ny jiosy ny ina moa zany Andriamanitra ny Jesosy. Ça c'est dingue. Et de deux, vahoaka an'Andriamanitra ve voafidin'Andriamanitra ve ny Israely dia jerovy ny famonondolona ataon'ny Israeliana andro Palestiniana ao Palestina amin'izao fotoana izao jereo von'olona ataony eo dia ina moa ireo vahoaka ny fidina dia ianao zany rehefa gasy anao tsy fidin'Andriamanitra dia tsy maintsy manaiky satria hoe zay ny révélation ataon'Andriamanitra dia amin'izay fotoana izay zany olona ny fidin'Andriamanitra ireo Israeliana ireo da tsy mino an'i Jesosy ho Andriamanitra izy. Et de deux, jereo fatin'olona mikararana ataon'ny Israeliana ao Palestine ao ireo ve ny olona voafidin'Andriamanitra ireo nitan'Andriamanitra fa mety ireo olona ireo hitory amintsika nefa zareo ara tsy mino an'i Jesosy. Ao ozy ianao hoe ireo ve fidin'Andriamanitra nefa ny jereo ny zavatra ataony zareo zareo koa tsy mino lasa misy retour ngamba zany micro zany hoe zareo raha tsy mino an'i Jesosy Andriamanitra akory voalohany indrindra aloha ary averiko foana ty antara-pa hoe ianao no napiditra ilay sujet ao anaty baiboly fa tsy za aloha dia tsy maintsy mamaly anao za voalohany indrindra aloha zany dia voalaza faminaniana daholo ary hoe manapitoko soratra masina fa ireo jiosy izay nandro anazy mba hanavotana ny amin'ny firenena zany hoe tsika malagasy ao anatiny dia efa voasoratra hatramin'ny voalohany fa ho tapenan'Andriamanitra mihitsy masina mba tsy halalan'ny ilay Mesia izay ny andrasany. Afaka manaprofo an'izany za raha mila an'izany ianao fa za moa tsy te hamaky baiboly satria sao de verina an'izay hoe baiboly no etiko profety fa ianao no nanontany an'izay. Faharoa manarakaraka an'izay le hoe jere ary ny zavatra ataony zareo voalohany indrindra aloha Andriamanitra aloha tsy nanarany vahoaka Israely fa reo Israely izay tsy nino an'Andriamanitra dia Andriamanitra nampiasa ny hafa firenena indray mba hanitatra an'ilay fanjakan'Andriamanitra ilay révélation aty amin'ny hafa firenena zany. Izany hoe ny zavatra ataony zany hoe misy adina ohatra misy von'olona na ohatra an'izany tsy manaprofo tsy hoe mahadiso ny misafika an'Andriamanitra anazy fa noho ny safidiny ary zavatra efa nolazain'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ihany koa zany efa faminaniana hoe ery zareo raha manaiky ny plan an'Andriamanitra manaiky ny zavatra napetraka Andriamanitra dia ho tahiny zareo fa raha tsy manaiky kosa zareo
dia misy sazy mahazo an'izy ireo zany mba tonga sainan'izy ireo dia zay ny zavatra mitrangatrany zao noho ny tsy fanarahany any sitrapon'Andriamanitra mahatonga an'izy ireo amin'izay zavatra lazainao zay zany mahakasika an'izay fa lasa ohatrany hoe lasa mijanona be anatin'ilay baiboly tsika fa mba tao anatin'ilay vidéo anao nisy zavatra tena fahadisoana goavana be zay naparitaka ao tao anatin'ilay vidéo anao raha sitraka ao mahakasika an'ilay ohatra afaka hidirantsika ilay mahakasika an'ilay tamin'ny Hitler izay lazainao fa nakasitrahany eglizy ary ny eglizy nanampy an'i Hitler tao anatin'ny famononan'ireo Jesosy zany zay zany anankiray voalohany teneninao anankiray faharoa ny teneninao koa tao anatiny hoe mission katolika no nanjanaka ny malagasy mba tiako hidirantsika kely loatra izy ireo mba hitoriana amin'ny fahamarinana satria zavatra tena diso be ary tsy anananao profo zay zavatra lazainao zany manana profo ve ianao ilazainao namarinanao an'ireo zavatra lazainao ireo fa hoentiko ny profo mahadiso an'ireo zavatra naparitako ao ireo misafidy anankiray ianao zay tianao. Ny inona moa zany ny Vatican ny inona moa zany ny filohan'ny Eglizy Katolika tamin'ny andron'ny Mussolini no nanaovana sonia fanarahana ikréana ny État Vatican Mussolini. Izy moa Mussolini dia fantatsika fa olona fasciste, olona totalitaire sady mpamono dia ny Eglizy Katolika fanaraka amin'ny Mussolini anao sy io ao amin'ny firenena zay zao raha ahoana moa ianao mpivavaka dia hifanaraka amin'olona mpamono ohatra Mussolini dia avy eo amin'izay rehefa tongy Hitler tamin'ny 1933 nanao ny ina moa famononana jiosy dia tsy zavatra nataony Vatican nanikely dia avy eo rehefa nisy ny fanenjehana ny ina moa zany dignitaire nazi dia ny ina moa zany ny transité tao Vatican reo zay vao nitsoaka tany Argentine ny dignitaire nazi rehefa tonga ny allié zay ina moa zany lasainao fa za YouTube za ina moa zany Wikipédia fa misy reportage amin'ny télé ka tsy haiko hoe inona tsony source raisina fa zay ny zavatra misy dia avy eo koa anatin'ilay vidéo zay no raisinao fa apiko naninona ireo pédophile rehetrretra zay ina moa zany pretra pédophile rehetrretra nafen'ny Vatican tsy nitenina amin'olona nafen'ny daholo farany teo dia resaka Abbé Pierre dia izy moa fondateur ny fondation Emmaüs pendant 30 ans Abbé Pierre nanolana nanao ina moa zany abus sexuel tsy zara tsy nataony Abbé Pierre voarakitra ao anaty Vatican rehefa nataony ny enquête amin'izao fotoana zao dia hita ao anaty Vatican fa fatany Vatican zany reo nareo katolika ahoana nanzavanao hoe firy ny abus sexuel nataony pretra pédophilie firy ny évêque sy ny rehetrarehetra nanao ina moa zany abus sexuel io zao affaire Betarame io zanaky Bayrou anisan'ny violé ny pretra ao Betarame mbola voazao zany zavatra zany dia Vatican mahafantatra zany rehetra zany manina tsy fanao inona Vatican efa katolika inonareo voalohany indrindra aloha mahakasika an'ilay resaka Hitler dia avy eo valiko ilay mahakasika an'ireo zavatra tsy mendrika ataon'ireo olona tsy tonga lafatra ao anatin'ny eglizy mahakasika an'ilay Hitler mbola niconfirmenao teo zavatra lazainao izay zavatra tena averiko ihany hoe zavatra diso be ary tsy haiko hoe tsaikina tsika mpiainana ambany nahita zavatra profo noentina nanamarinana ny zavatra lazainy hoe zao fa za ito hitondra profo hanamarinako ny zavatra lazaiko mahadiso ny zavatra lazainao fa ny eglizy dia tsy nakasitraka ny zavatra nataony Hitler zany tao anatin'ny famonoanareo Jesosy ary ny paparan'ny eglizy arany tena prisika ny fikambanana masina ireo pretra ireo zavatra sekoly katolika mba hiarovana an'ireo Jesosy ary Jesosy zay narovana any no mijoro vavolombelona zany afaka verifienao misy an'ilay atao hoe Yad Vashem izay ohatrany hoe toerana anankiray izy io hoentina hatsiarovana an'ireo zava-nisy tamin'ny famononan'ireo Jesosy zany ana Jerosalema dia ao anatin'io zareo dia manonona sy tena misaotra mihitsy
ny eglizy noho ny fanavotana ataon'ny eglizy an'izy ireo tamin'ny andro izay nanenjehan'ny Hitler an'izy ireo. Izany hoe ny papa naprisika an'ireo olona tao amin'ny eglizy mba hiara azy ireo, ary raha ny sorsa azoko ato dia efatra arivo josy no narovana tao Vatican. Zay ny tao Vatican. Avy eo ihany koa nefany tany anisan'izany koa tany anatin'ireny toerana misy religioso ireny, tany anatin'ireny sekoly katolika ireny, ary ireo olona josy any mijoro vavolombelona an'izay zany. Afaka verifenao ao anatin'izay Yad Sadem zay manamarina, Yad Vasem zay manamarina an'izay fijoroana vavolombelona zay antsoiny zareo hoe juste parmi la nation. Zay ny filazan'zareo anazy zany. Eo aloha zany dia mandiso an'ilay zavatra lazainao zany hoe tsy nanao ninona ny eglizy. Tena nanao ninona ny eglizy, nanavitra azy ireo sy ny niaro azy ireo. Zay zany voalohany. Avy eo indray manaraka an'izay le ozy ianao hoe ahoana makasika an'ireo zavatra tsy mety Abbé Pierre sy ny tariny. Na za koa aloha tsy makasitraka an'ireny ary tsy mety reny ataon'izy ireny, fa zao ny tsara fantarintsika rehetra zany. Ao anatin'ny eglizy misy zany ny atao hoe vary dia misy ny atao hoe tsiparifary. Mivary zany dia tena manaraka an'ireo sitrapon'Andriamanitra araka fampianaran'ny eglizy izay reny manana toetra mendrika reny zany, fa misy kosa mandoto manaratsy an'izay endriky ny eglizy zay ilay tsiparifary dia ireo tany sainareo sy ireo sisa afako. Ka tsy ny fisiany tsiparifary ao anatin'ny eglizy mihitsy ry zokokoto no mandiso an'i Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina, fa vao maika ary zany manamarina ny zavatra efa nilazain'i Jesosy Kristy tany am-piandohana hoe any aoriana any dia henan'ny finoan'ny kristianina ary betsaka ny anao zavatra tsy mendrika atao hoe ambodia mitafy hodi-dranakonjy ao anatin'ny eglizy. Izany hoe reny olona reny zany tsy ny fisian'ny olona tsy tonga lafatra ao anatin'ny eglizy mihitsy madiso ny finoana kristianina. Fa raha andiso ianao le finoana kristianina dia disoina raha manana argument ianao za zany manaiky misy ireo misy mihitsy ny mopera ohatra manao sipa, misy mihitsy mopera ohatra manolana azy tena misy zany, tsy laviny zany. Fa zao nefa ny eglizy nefa tsy mijanona amin'izay. Fa raha mijery ianao efa mena misy ny sazy omena an'ireny voalohany indrindra. Misy vidéo anako izay koa manko miteny hoe ahoana izy ireny nafenina, ahoana tsy hoe afenina, fa tsy fomban'ny eglizy manala baraka ny zanany zanaky ny eglizy zany reny na manao toetra mendrika arany dia tsy hoe afenina. Criminel dia tsy fomban'ny eglizy midénoncer olona criminel, tsy fomban'ny eglizy. Zay mihitsy ny lazaiko anao ty nge. Tamin'ny 2014 tamin'ny fivorinan'ny niaraka tamin'ny ONU momban'ny zay ny zavatra valiko anao io. Ianao nge tsy mihaino ianao nge zavatra valiko anao dia zay zavatra valiko anao ty. Ianao zany valiny manontany anao dia ty mivalina. Ozy ianao hoe tsy fomban'ny eglizy hoe ny dénoncer an'ilay izy. Dia zay ty zareo ty efa nambaran'ny eglizy mazava tsara mihitsy tamin'ny 2014 ireo olona izay nanao toetra tsy mendrika ireo criminel nataonareo izay tamin'ny zareo niaraka tamin'ny ONU izay niaraka tamin'ny fiarovana ny zoan'ny ankizy moa zany. Zany hoe efa nambaran'ny eglizy mihitsy ilay izy hoe misy ireo ary efa mena sazy arakaraka ny zavatra tsy mety nataony, ary misy nadanina tamin'ny asany tamin'izy ireo. Misy ny tsonavela anao pretra tsony tsy arovana izy fa tsy alaina baraka, tsy azonao manavaka an'ilay izy. Tsy azoko za tsy mandeha argument fa mauvaise foi ilay izy. Dia avy eo amin'izay ary zao niditra ny kristianisme ao Madagasikara hanomboka hatratan'ny ina moa zany roanjato taona. Ny zava-misy a Madagasikara amin'izao fotoana izao dia makorel la feno zany hoe ny eglizy zany natao fa hitoroteny catéchisy hitondra bonne parole hitondra zavatra rehetra ina moa zany zay natongavana hitondran'i Jesosy fitiavana rehetrarehetra. Zava-misy tamin'izao fotoana izao ny gasy tsy mifankatia, ny gasy famono, ny gasy mpangalatra indrindra eran-tany, ny gasy mpanao kolokolo indrindra eran-tany. Feno makorel Madagasikara, feno sorotona Madagasikara, feno mpanolana Madagasikara, feno mpamon'olona Madagasikara. Nefa ny eglizy eo feno hatrany ankabonay nandritry ny 200 ans. Za
mipetraka tany amin'ny firenena Silamo, tany Komoro. Tany Komoro tsisy mpangataka Silamo ny olona tsisy mpangataka ny Komoro satria tsy mety amin'ny Silamo ny mahita mpiara-belona aminy tsy mihinana. Toetrany zay tsananany kristiana zay zavatra zay. Tsy mihinana ny ino hoe misy tsy mihinana. Any Komoro tsy mahita bara anao, io bara anao dia misorotoka tsy izay tianao atao. Tsy mahita makorelina anao. Ohatry zany any Zanzibar, any Turquie. Any Turquie anao dia tena madio ny tanàna tsy mahita makorelina misitona zany. Ka fantany mipetraka dia zao ny fisian'ny eglizy ao Madagasikara nitro ny 200 taona. Inona moa zany mba tombontsoa nentin'ny eglizy ao Madagasikara? Satria ny résultat constant amin'izao fotoana izao dia bordelika Madagasikara tsisy lavalava tsy mifankatia. Za raha ohatra ka mbola velona ohatr'izao dia grâce amin'ny inona moa zany ny fitsonjovan'ny Komoriana. Zany raha tao aminao volet tao amin'ny Sainte Famille Mahamasina dia nisy Komoriana natao dia ozy le hoe aila mitady asa. Za oaty andeha hoany Komoro misy Galawa Beach zay any andeha hoany dozy le hoe ndasy fa atsoko ny havako. Dia teny fotsiny le bandy io amin'ny havany hoe misy namany ty dia raiso izy dia voakarakara tany amin'ny rehetrarehetra tany. Nefa avy amin'ny Madagasikara ho any Paris, voalohany to afaka tany Paris dia mba niteny tamin'ny namana gasy hoe ho any Paris la zao fa tena nialany gasy pa dia natsipon-jareo any tokotany any amin'ny klosara amin'ny rehetrarehetra. Dia le fankatiavana malagasy tsisy tsona amin'izao fotoana izao. Fitiavan-tena amin'ny papa anao, crime ao, insécurité ao, fangalabadin'olona ao. Ka inona moa zany zavatra nentin'ny eglizy ho any Madagasikara? Misaotra anao trano moa amin'izay zavatra lazainao izay araka ny teneniko teo hoe za zany tsy mandiso aloha hoe ao Madagasikara dia misy an'izay fa zao ny tsara afantarina tsy ny eglizy kristianina mihitsy ge mampirisika an'ireny olona ireny anao an'ireny koa hoe fa safidiny ny anao an'izany. Inona ny asan'ny eglizy? Amaly an'ilay izy ianao zao teny lava be tsy nanapaka mihitsy za. Ianao tena ve tsy nanapaka za amaly an'ilay izy manko za nanontany anao dia amaly za dia nosany ny valany. Zao le izy tsy ny eglizy kristianina no nampirisika an'ireny olona ireny ary tsy misy fampianaran'ny eglizy ofisialy hoe ny tsika dia tokony anao an'ireto zavatra ny tanisainao rehetra teo raha manana anao omeo eto. Fa safidiny tsirairay na anaraka izy na tsy anaraka. Zay zany ny anankiray zay dia hoy izy anao hoe inona mba vokatsoa no entin'ny eglizy tao Madagasikara. Zao koa toa mody fanina kosa ve ianao sa hoe tena tsy mahalala mihitsy? Be da be kosa ny zavatra vokatsoa entin'ny eglizy tao Madagasikara. Aleo tanisaiko anao izy ohatra fotsiny be da be le izy fa tanisaiko anao fotsiny le izy asa tapahana le izy fa ianao le izy nangataka ianao hoe inona ny tombotsoa dia ho tanisaiko anao le izy. Mihaino zany ny anjaranao zany zao. Voalohany indrindra anao ohatra resaka fanabeazana jereo fotsiny nge jereo tsara nge sekoly katolika ao Madagasikara mahakasika ny fanabeazana satria hain'ny eglizy tsara fa mila mahay ny olona zany amin'izay mahatakatra zavatra ary inoko fa ianao olona tena mahay dia raha oharina amina asa tapahana le izy atapahana fa mitanisa zany za zao avy ianao afaka omeko fotoana lava be resaka fanabeazana zao ny jerevy tsara manomboka hatrany amin'ny ankizy kely ary zay zao nahazo an'izany vokatra zany nianatra tao amin'ny sekoly katolika. Raha omeko ohatra fotsiny zao ianao trambola kely nianatra tamin'ny sekoly katolika lehibe mianatra misy an'izay atao hoe centre Notre Dame de Clairvaux izay mampianatra ny tanora sahirana. Zay manko ao anatin'ilay tanora sahirana fa tsy mimpanan-karena be mitovy sasany nahazo tombotsoa ao anatin'izay hoe mianatra maimaim-poana omena sakafo maimaim-poana ary omena an'izay diplôme certificat ahafahanao miasa zay zany resaka fianarana ohatra fa be da be ny karazana université ny UCM ao Madagasikara tsy ao Madagasikara any fa manerana ny zao tontolo zao resaka fitsaboana ny resaka hôpitaly izy moa nanao hôpitaly voalohany dia zany asa tanan'ny eglizy zao vokatry ny katolika ny resaka hôpitaly ny resaka fitsaboana raha hitanisa ohatra fotsiny tsika zao misy an'ireo ordre religieux zao ataon'ny sœur de la charité les filles de la sagesse les frères hospitaires be da be zany le izy fa tanisaiko aminao fotsiny le izy ty mba saiko ataonao recherche kely ty ny Caritas internationale ny Caritas internationale ary misy tsara ao Madagasikara zay fikambanana katolika miady amin'ny fahantrana sy ny
fanavakavahana izay manampy an'ireo olona sahirana amin'ny resaka ady amin'ny loza voajanahary amin'ny resaka mosary na any Afrika zany na tany Haïti sy ny sisa be da be tsy ao Madagasikara any fiarovana ny reo olona sahiran'ireo. Za manko tsy hitanisany Père Pedro satria Père Pedro any mifantatra ny rehetra fa le tsy fantatranareo manko ny zavatra lazaiko zany mba ataovy recherche mahakasika an'io Caritas ao Madagasikara eo tsy ao Madagasikara any fa mipresika amin'ny firenena raiky Madagasikara amizao satria misy Caritas ikoto eno tsara kely zavatra bozy ianao tsisy mahantra avy ao Madagasikara koto kosa misy Caritas international lo eno le izy manontany ianao tsy misy mahantra avy ao Madagasikara izy ianao zao nge le izy omenao matahotra valiana avy anao za amaly ametraka fanontaniana ianao amaly anao zany hoy zao tsisy mahantra avy ao Madagasikara. Eny misy mahantra ao Madagasikara dia re mahantra ao Madagasikara reny no ampin'ny eglizy zany ary no fisin'ny ny tanjon'ny fona kristianina dia tsy hoe ampanakarena malagasy zay le izy tsy ampanakarena-ny olombelona ny tanjon'le izy fa mba ahatsarany vatatsy ny olombelona sy ny fanahin'ny olombelona eo ampanarahana sitrapon'Andriamanitra mba azo an'ilay fiainana mandrakizay fa tsy hoe ny eglizy kristianina dia natao mba hampanankarena malagasy diso hevitra ianao raha izay fa tsy izay mihitsy le izy ka ary nabetsaka ny kristianina mahantra izy dia mijanona maha kristianina anazy foana satria fantany hofaranako izy everika fa lava loatra ka tsy zanganao mamanidina zay anao fa lava le izy alefasorana ianao raha iresaka anao fampianarana samy mampianatra daholo na ny silamo na ny gaikanina na ny jiosy fampianarana ataon'ny israelita ny ina moa zany ismaelien ny gaikanina ny karana ny azy tena manana université zany agaikanina zany tena hoe businessman manana université ary tena tafa be avo leta daholo ny mpianatra mivoaka amin'ny fianarana université ny agaikanina mianatra zavatra tsara ohatra zany koa ny jiosy fianarana daholo dia nataontsika hoa ny islam nisy ina moa zany fond islamika na ampianarana ny commence rehetrarehetra samy manana daholo na fampianarana ny fitsaboana samy manome fiangonana fa akoatran'ireo inona mahasamihafa ny islam sy ny judaïste sy ny hindoiste sy rehetrarehetra par rapport au christianisme satria christianisme ao Madagasikara io ny résultat ny fivavahana silamo dia mitaiza ny sain'ny olona hoe ohatsy anao makorel aza misorotoka tsy sorotoka anao rehefa tsy sorotoka ohatra zany koa ny jiosy dia ny kristiana ina zavatra mba noentin'ny kristiana Madagasikara akoatra ny sekoly satria sekoly mana université enjana ny agaikanina mana université enjana ny silamo mana université enjana ny jiosy ary jiosy ngambany no mahay indrindra amin'ny ina moa zany amin'ny eran'izao tontolo zao Einstein jiosy ireo ina moa zany banque retraite zao Rothschild rehetra jiosy daholo reo ka tsy resaka fampianarana mihitsy entinao amiko satria nampianatra ny katolika fa nampianarana ny katolika satria don reo ao Vatican dia omen'olona don dia rehefa manomen'olona don dia manao hôpital reo dia manao fampianarana fa ny objectif an'ireo ina ny objectif an'ireo andeha misaina ny gasika ahafahana manao zay tiany ataony amin'izao fotoana izao. Ina mahasamy hafa ny firenena kristianina voazanaka sy ny firenena hafa zareo Algérie samy mizana-tany frantsay na Maroc aiza Algérie aiza Maroc ina mahasamy hafa reo amin'ny gasika satria reo mana fivavahana hafa ary reo tsy manaiky bodon'ny olona an'izay tena naovana azy fa ny Algérie zareo naovany Algérie fa humilier ny algérianina frantsay amin'izao fotoana izao Macron humilier any Algérie ny firenena rehetrarehetra tafiala amin'ny la France amin'izao fotoana izao Mali silamo reo Burkina Faso Gabon Tsad Niger any amin'ny désert Sahel rehetra silamo dolodolo reo dia tsy azon'ny olona bodona ny fananana tsy azo olona ambakana oatra malagasy fa inona mahasava mifangasy amin'ireo firenena rehetrarehetra reo fivavahana na isinao mampianatra ke masinda Bosco ny ampianaran'io masinda tsy apinina ny ampianaran'ny katolika io cadreny ny olona anaiky le sort hoe any an-danitra ianao mivoavoan'ny tenisy anao teo hoe soany eto ambony tany tsy ampianatra olo anakarena neto fa ary amin'ny anonary nefa dia rofin'ny ina moa zany katolika daholo ny relika rehetrarehetra zareo firy ny œuvre d'art au Vatican ny rofin'ny katolika atany amin'ny firenena voazanaka rehetrarehetra rofiny fananana firy miliara ny budget ny Vatican io firenena kely io
firy milliard ny patrimoine immobilier ny Vatican de ela kristianina ela milaza kristianina za katolika be ka tsy raha manenganiny am'zao Madagasikara io fa raha ohatra ka ny fivavahana hafa ataontsika hoe agaikana ny agaikana de manome fond ny olona afara mana business tezaina ny olona hianatra faran'izay farany ambony mitady vola zay mahatonga karana tafa lava satria le fitezana natao elina hoe fampianarana natao ampivoatra ny olona ohatra zany ny jiosy ampianarana mitady vola afitana manorotrehitra fa inona ny ampianarana kristianina ho badoina sy sakisana sy ambakaina zay ny résultat misy am'izao fotoana zao ka ankoatra ny fampianarana sy ny hôpitaly inona no entiny ao Madagasikara ka tsy inona moa zany fijagajangana ary tenako teo fisotra toka makorela sy fakatiavana potika le anitra ma malagasy gasy ny fomba gasy potika de zay ny toananareo anao zany tena fervent katolika anao zany tena katolika be nefa jereo ny résultat midia ronjato midiran'ny katolicisme au Madagascar jereo résultat qu'est-ce qu'on a inona azonao vitany ianao zao navelako ny teny malalaka tsara mihitsy tsy manapaka anao za atsaiko tsara ianao amaolon-dehibe anao de manaja anao za de raha mba miteny koa za de mba hainao koa le zavatra lazaiko manontany ianao nefany tsy hainonao le valiteny omeko manontany ianao ina voka-tsono noentin'ny katolika mitanisan'le izy de tapahanao malaky le izy fa lazainao alava loatra normal na lava loatra le izy satria nahoana betsaka loatra le voka-tsono entin'ny eglizy de tsy maintsy tanisaina le satria agatahanao tapahanao sady le izy tapahanao sady le izy aza matahotra ny voa fahamarinana ianao fa mila mihaino zany ianao tahaka ny enoko anao ianao zany enoko ianao fa olona intelligent be olona misokatra tsara tokony mahay meno ny hafa zany ianao ao anatin'ny ady hevitra ohatran'izao zay zany aloha voalohany indrindra manarakaraka an'izay efa nitany saiko le izy rehefa nitany saiko indray le izy tsy vita nitapahanao le izy fa tsy eneno ohatran'ny farany le izy de lazainao indray hoe akoatran'ireny matoza misy le akoatran'ireny nisy zany le izy fa ratsy ve zany ratsy ve ny fampianarana ratsy ve ny hôpitaly ratsy ve ny fanampiana sahirana hoy zany hoe inona mahasamy hafan'ny resan'ny musulman meko apetrahako fanontaniana anao mameza hoe ohatra hoe ry zokoto hoe kristiana katolika nandeha nianatra tany amin'ny sekoly musulman fa jerevy nefa fa maro be ny olona musulman mianatra amin'ny sekoly katolika inona mety mahatonga zay be da be ny olona tsy katolika fa mandeha manenjika makany amin'ny sekoly katolika satria nahoana tsara ny zavatra omena ao anatin'ilay fampianarana zay zany mila inonao zay ratsy ary ve fampianarana satsara iza nanao ny hôpitaly voalohany hatramin'izay tsy ny eglizy ve ary ataovy recherche ao le Caritas fa be da be ny zavatra ataon'ny eglizy ao anatin'io Caritas international io tsy haiko na efa heninao zany fa efa valiko teo zany zokoto ary tsy heninao zany le izy normal moa raha tsy heninao satria tsy mihaino ianao fa maika amaly efa valiko teo ianao ny anton'ny finoana kristianina tsy hoe mba hampanankarena an'ireo kristianina na mba hampanankarena an'ireo olona reo zany tsy zay le izy anababon'ireo tapahanao le izy tapahanao koa na le izy tenenanao de aveo mamaly satria tsy tiako malaky manapateny olo dehibe tenenanao de valiko ianao aveo inona zavatra lazainao io misy ny tena commentaire io lila io exploitation zao fa tsadirany commentaire tsika senao za raisiray eto fasefasy tsika zao ajanony any ny commentaire raha hiteny anao de mitenena maiko fitenenana raha tsy tenenao ianao le zavatra lazay fantanina petrako de zao inona ny tombotsoa azony gasy amin'ny fandalana sy fanompona ny fivavahana kristiana satria feno atranakabone ny eglizy ao Madagasikara ao miteny anao fampianarana foza fampianarana samy manana fampianarana daholo na ny silamo na ny hindoiste na ny judaisme ary ny fampianarana amin'ireny ara no matafita ambony ny jiosy matafita ambony ny karana matafita ambony ny silamo itsika hoe ina mo mahatonga ny Maurice manan-karena lavitra no Madagasikara nefa ny Maurice kely tsisy ressource io satria ny olona ao de indony ao mana fivavahana hafa ao ka le fampianarana hoentin'ny kristianina mihitsy na ny mission katolika no tsisy lavanazy
tsisy lavana azy zareo ny karana ao Madagasikara prosperador ny karana satria ny karana manana fianarana ireo agahitanareo zany agahitanina zany tena chef spirituel ambony zany mampianatra business zany mitaiza ara-panahy zany mitaiza resaka vertu kenao milasa fampianarana c'est de la merde ny fampianarana hoentin'ny katolika raha mihoatra anireo fampianarana hoentin'ny jiosy setrehetra d'ailleurs ny meilleur physicien rehetrretra savant rehetrretra de jiosy satria fampianarana ny judaïsme fa ny fampianarana katolika atao anambanany legasy atao anapotika legasy nareo ambany misy Masimbaso Thérèse misy Masinda Bosco misy Joso pitena le ina moa zany le fampianarana katolika pitena le magasy ny gasy pitena le fomban-drazana lazana fa manompo samby de reo rehetrretra reo misy objet zay izy ivavahan'ny olona any amin'ny jungle lazana reo manompo samby reo raha manao amin'io de rehefa ariny reo de reo fony any Vatican firy œuvre d'art africain masque africain Vatican amizao fotoana zao zay le izy afaka miteny anao nametraka fanontaniana za hoe maninona mba tsy jerevana hoe fa maninona inona mahatonga an'ireo mpino musulman izay mandeha makany amin'ny fampianarana katolika nefa izy manana ny sekoly tsy variana moa le izy de ao anatin'le zavatra de mba ataontsika koto mila atao ampanajana tsara zany de mipetraka ao anatin'izay sujet zay le izy ozy ianao zao hoe za zao mamaly anao zao anatin'ny argument zay hoentinao de ianao koa tokony mamaly ny argument zay hoentiko zao zany zavatra napetraka ao hoe jere ozy ianao ohatra zao any Maurice manina izy manan-karena no Madagasikara satria hindoa ny any aminazy fa neto Madagasikara fihavana kristianisme izay tsy mampanankarena ny gasy zokoto ianao intelligent be kosa ve de tsy tokony atakatra an'izany hoe tsy hoe ange ny fisiny fivavahana hindoan'ny Maurice mampanankarena anazy na hoe no fisiny ianao le izy na hoe no ny fisiny fivavahana kristianisme ao Madagasikara mampahatra amin'ny malagasy tsy zay angely izy rikoto fa no ny fahaizany mpitatana sy fitondrana ao anatin'ilay mitondra an'ilay firenena raisitsika ohatra zao za manko niasa tany Maurice zany nge zokoto ka mbola kely no ny Antananarivo zany vitsy ny vahoaka fehezana mora mpitondra mamea sy mampandrosa an'ilay firenena tsy noho ny fivavahana hindoa fa noho ny fahaiza mitondra mampandrosa an'ilay firenena ao Madagasikara kosa ohatrany ahoana gezy Madagasikara betsaka ny vahoaka tsy noho ny fisiny fivavahana kristianisme ao Madagasikara mampahatra amin'ny malagasy fa ny tsy fetezan'ny mpitondra na tsy fahaizana mitatana an'ilay firenena ary tsy ny eglizy katolika ingeny mitondra Madagasikara aza fangaro zany ny fitondram-panjakana zay tokony hampandrosan'ilay firenena sy ny fivavahana kristianisme ary averiko fanteliny zay tsy mety azonao mihitsy hoe ny fivavahana kristianisme ngery koto ny tanjony de tsy hoe atao ampanankarenan'ny olombelona de zay no mavoazy mamavoazy de andraso teny am'izay zay tsara tena vo mihitsy zay tsy vo ozy ianao hoe ohatsy ny fivavahana inona no masamihafa samy zanatany frantsay tsy manaiky lembenana ny algériana tsy manaiky lembenana ny tany malifana andaka la France tsy manaiky lembenana tany Gabon tsy manaiky lembenana tany Sénégal tsy manaiky lembenana Niger tsy manaiky lembenana Tchad silamy daholo reo de inona masamihafa andreo gasy manino gasy manaiky lembenana manino gasy manaiky san'olona mitapon-doha de reo ny karana inona moa zany ao Inde niditra tany ny vazaha de niditra tany Vietnam koa nge vazaha ny katolika no noentin'ny vazaha ino nanjanahana ny Vietnam katolika le Vietnam du Sud katolika de Vietnam du Nord zay ino moa zany bouddhiste inona nahafaka ny Vietnam tamin'ny fanjanahantany ny bouddhiste jereo amin'ny documentaire rehetrretra fa ny révolte des bouddhistes no nahafaka ny Vietnam tanatin'ny fanjanahantany vazaha ny impérialisme fa les présidents indiens izay catholique zay monsieur catholique iringeny tany Vietnam du Sud de niara-petsa
apetsa amin'ny amerikana de rehefa kristiana ianao de azon'olona baboina ny taninao rehefa kristiana ianao de azon'ny olona atao zay tiany atao tsisy tafatsy ny fototsarana kristiana no mahatonga ny any zareo ina mahatonga ny iza moa i Rwanda na nidy eglizy nidiny Paul Kagame daholo ny eglizy rehetrarehetra satria fantatry Paul Kagame fa reo eglizy reo no fosotra tsy mampandroso reo fototra mampahantra Paul Kagame hoe anisan'ny leader enjandrindra amin'ny Afrika izy nambony indrindra ka manino izy manidy eglizy tsy takanao ianao olona intelligent ianao olona jeune intelligent tsy tanao hoe samihafa zany na samyreo samy zany tamin'ny frantsay reo Mali Tchad Burkina Faso Gabon Niger silamo daholo reo afaka nandakany Macron to Macron rehefa tonga Madagascar de maninona mangala mampibotsaka patalony i Andry Rajoelina mandady ny gasy rehetrarehetra ohatrany mahita Andriamanitra mahita ny Macron satria inamo satria ny kristianisme de nitondra hoe zany Andriamanitra Jesosy zany iny effigie sarany Masimary bolongam-bato ataonareo iny Européenne be ny vazaha iny vavala ro andohanareo Masimary de rehefa ny Andriamanitra reo solony vazaha hoe tsy nareo mivavaka amin'ny tsizy nareo fa ity Jesosy tia no Andriamanitra reo de le sarany Jesosy européanisé de raha vao mahita vazaha nareo de mandaty zay le izy misaotra anao aloha na ame an'izay hevitra na hevitra tsy de misy dikany loatra le izy sady tsy mampanamporofo nininona fa efa nazavaiko teo le izy fa tsy mety azonao mihitsy le izy hoe ny fivavahana kristianisme tsy natao hoe tsy miteny mihitsy zany hoe rehefa kristiana de lasa mpanan-karena tsy zay mihitsy le izy fa tsy azonao zany le izy ary tsy ny ny fivavahana kristianisme Madagasikara mampahantra ny gasy fa noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra zany zay ny amin'iny na iresaka blablabla eo ianao tsy manam-porofony fahadisoan'ny finoana kristiana Jesosy Kristy zany zay fa fahadisoan'ny mpitondra an'ilay fanjakana ka reo zavatra ny tany saina ireo tsy manam-porofo an'izay sujet antsika Jesosy Kristy sy ny finoana kristiana tapahanao foana hoe tsy manam-porofo izy anao ny hoe ny fidiran'ny kristianisme nino moa zany no mazana-tany ny mampahatra gasy hoena miparazara tamin'ny ino moa zany 1810 raha tamo voalohany nampianarany katolika de ny zanany koa irakotomavo koa nampianarany katolika raha navalina voalohany tamin'ny 1928 nandaka ny missionnaire rehetra reo eritrereto fa ianao ve tanora zao mipetraka ny Canada ianao raha navalina voalohany tany 1828 efa natsapa fa mifidiran'ireo kristianisme reo no ampinanakany malagasy ary voapirofo amin'izao fotoana zao fa raha vao maty radama voalohany de niditry prince de niditry railay arvony de libéralisation de culte zay nangatahany railay arvony tamin'ny Rasoerina hoe aloha misy liberté de culte ino naovana zany ahafahana ampiditra missionnaire sy ny katolika de comme par hasard rehefa nampidiriny reo tamin'ny Rasoerina tany amin'ny vers 1860 de 30 ans après Madagascar sous protectorat 30 ans après de Madagascar zanatany de tsy fandrasany ve zareo coïncidence ve zany comme par hasard rehefa libéralisé navelananao zay tiany atao ny missionnaire zanatany gasy c'est un hasard c'est une coïncidence sa nisy cause à effet nisy lien am'ireo zavatra zao de par hasard koa ve hoe ny zanatany frantsa rehetraretra zay silamo afaka nandaka amin'ny vazaha na bouddhiste afaka nandaka amin'ny vazaha na hindoiste afaka nandaka amin'ny vazaha afaka niala daholo rehetra zao afa-tsy ny ina moa zany ny zanatany frantsay zanatany zay mivavaka amin'ny kristianina ahoana nazavanao hoe manino Mali afaka manino Tchad afaka manino Burkina Faso afaka manino Gabon afaka manino Niger afaka misy lamo daholo reo manino ny Algérie mitenira tety amin'ny Macron humilien'ny Algériane ny Macron amin'izao fotoana zao ina masamy afandreo favahany ary maninona ny josy matanjaky n'indry rahatany maninona ny josy matanjaky n'indry zany ina masamy afa ny josy amin'ny ina moa zany ny olafa ny atidoa ianao ina moa zany mahafantatra tsara fa nataon'Andriamanitra mitovy ny atidoa de maninona ny josy mireusir amin'ny fiainana satria le fivavahana no mitaiza ny olombelona le fivavahana no mitaiza ny ina moa zany personnalité n'olombelona ka rehefa tezaina amin'ny fivavahana manenganina ohatrany kristianisme io mana Madagasikara de zao boretaka
taiboretaka zao malagasy zay le izy. Za moa dia misaotra anao foana satria zara ary moa ianao mba tonga niakatra teto mba hanaporofonana an'izay hevi-disonao zay tsy hanananao proof akory fa confirmation gratuite daholo anapaka indray ianao mba olon-dehibe tsara ianao olona nianatra ary olona télévision mila magneneny ny hafa kely tahaka ny anoko anao zao zany le izy ny sujet atsika dia Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina fa tsy resaka politika. Fa manina izy navadika resaka politika, za tsy manao politika, tsy mahay resaka politika, resanao ara resaka politika. Ny zavatra ijoroako eto dia hanamarina ny Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina. Efa teny am-piandohana efa nitondra proof. Ary ianao ary moa tsy nananoerana anazy ny fisian'i Jesosy Kristy zay proof no entiko na texte historique zany na araka ny lazain'ireo scientifique. Nitondra izay famarinan'ny finoana kristianina indray. Jerevantsika indray hidirantsika indray mahakasika an'izay indray zany ny finoana kristianina. Ajanona ny resaka politika tsy mahay an'izany ary tsy resaka politika ny sujet-ntsika eto. Ahoana indray any ny hanamarinana ny finoana kristianina. Zay avy mba hametraka fanontaniana aminao. Hametraka fanontaniana aminao tsy haiko ahoana mba avalinao an'ity indray zany. Ahoana ny efa nidinianao ve mahakasika ny zavatra niseho tany Fatima izay olona marobe no nanaprofo hatramin'ny mpanao gazety vavolombelona hatramin'ny olona tsy mino nanaprofo ny fisian'ilay miracle tamin'ny Fatima. Zany hoe tiako lazaina zany dia zao mba azonao le argument tena nisy Jesosy Kristy ary niporofony pahary zany tamin'ny alalan'ireo miracle izay tsy azona toerina teo amin'ny tantaran'ny kristianina fahamarinana izay finoana kristianina. Ohatra ray izay be da be afaka raisiko dia atomboko an'io miracle niseho tany Fatima io. Inona ny afaka lazainao mahakasika ny miracle tamin'ny Fatima io? Tsy nanana valy ianao mahakasika la seule de Turin zay tsy nananao valy fa tia indray mahakasika ny Fatima indray zany fa roa zany izay anaporofoko ny finoana kristianina hoe tsy diso ary tsy bado araka ny lamparitaka ao ny kristianina fa misy tena fototra ijoroana afaka verifena tsara mihitsy fa tsy hoe baiboly fotsiny za tsy nitondra proof baiboly teto. Beko anao fitenenana mahakasika ny zavatra niseho tamin'ny Fatima. Dia aloha miteny hoe tsy bado nefa dia misy vidéo nataoko mikasika ny Fatima fa resaka débile be resaka Fatima. Misy reportage ho partage koa rehefa avy eo le vidéo nataoko miaraka amin'ny reportage hoe inona le zavatra niseho tamin'ny resaka Fatima fa débile be minomino fataniny nareo kristianina. Débile fao avoa koa rehefa avy eo. Zao tsika neto débat pour fomma débile anazy dia pour foko aminao mifahadisoa-kevitra ao oeto izy misy vidéo oeto le izy miandro za sy mpanaradianao oeto pour fomma débile anazy fa pour foko aminao mahadiso-hevitra anao alefa fa miandry anao tahaka ny nametrahanao fanontaniana anaty eo ny ametrahako fanontanianao oeto zao zany tadiavinao zany za eto zany hitondra le reportage argument anao ny andrasako. Inona ny argument zao ateko fa ny scientifique manana zany ianao fa resaketotra le resaka Fatima scientifique nanaprofo zany misy ao anatin'ny reportage mivoaka télé mivoaka amin'ny YouTube ao reportage alaina vidéo mihitsy fa resaketotra le Fatima. Dia zao ianao tena misy fagagana comme par hasard ianao zany mino fagagana fa nisy ina moa zany manalatsaka avy any an-danitra dia fagagana koa mino anao fa ny sokafany mosesy tamin'ny ina moa zany tehana ranomasina ranomasina mena dia mino anao fa ina moa zany nandeha ambony ina moa zany ambony rano Jesosy zany dia mino koa anao fa tonga ny anjely avy any teny amin'ny masiny Maria. Fagagana ndraiky zany comme par hasard ndraiky zany tany amin'ny fotoana taloha tany. Amin'izao fotoana zao tsisy manalatsaka ny vadan'andranitra. Amin'izao fotoana zao tsisy fagagana ninina amin'izao fotoana zao fa tantarain'olona zany dia mino nareo dia Fatima koa dia mino koa ianao nefa misy reportage scientifique dokotera tonga nandeha nijery feon'ny Fatima le hoe lazanareo fa misy devoly hoe miteny amin'izay fiteny hafa ana dia satria hono misy aretina i Fatima ato amin'ny gorgeny ato misy fahasimbana dia miteny izy ka latsa fakazy le resaka
Ianao tsy mifakazo, tsy hainao akory kay le zavatra lazaiko hoe tsy hainao akory le zavatra lazaiko kay le Fatima fiseho masina Maria tany Fatima. Zay zany le izy tamin'ny 1917 le zavatra niseho zany. Azafady kely namana koto hitanao tsy mifakazo le resakitsika, miala tsiny indrindra za fa tsy azona kely le zavatra resahako. Hitako ianao tsy mana argument noerana an'le izy de manao hors sujet aza tapahana le izy ianao le izy de revinao kely izy fitiniko aminao le zavatra nitranga tany Fatima de avy eo ianao mamaly, afaka mamaly lava be ianao avy eo fa niangatahako aminao azafady zokoto aza tapahana aloha le izy fa avy eo ianao metrahako fanontaniana makasika an'ilay zavatra tranga tany Fatima mety ao arameny zany ianao am'izao de pi ianao micro anao zao le zavatra nitranga tany Fatima raha ohatra hoe fitiniko zany le izy. Zavatra tany Portugal le izy nisy ankizy anankitelo zany, nisy ankizy anankitelo ankizy latsaky ny 10 taona, ankizy latsaky ny 10 taona izay niseho tsy fantatry eo ankizy kely hoe izy ary olona miseho aminazy io fa madama moa fiantsoany zareo anazy. Ankizy latsaky ny 10 taona zany nanomboka tamin'ny 13 mai zay tamin'ny 1917 zany de avy eo am'izay io madama io an'izay nanome nampitondra hafatra andreo ankizy anankitelo latsaky ny 10 taona reo zany. Nisy secret anankitelo nolazain'io madama io zay Maria moa zany le madama fa madama fiantson'ireo ankizy anankitelo anazy, ankizy latsaky ny 10 taona hoa io de jerevy tsara le izy. Ny zavatra lazainy tao anatin'le izy mahakasika ny deuxième guerre mondiale zany hoe mbola tsy nitranga zany le deuxième guerre mondiale io, mahakasika ny deuxième guerre mondiale de mahakasika ny papa zay nisy ny tirtrimo de mahakasika ny Russia ny secret faharoa ny papany fahatelony zany. De ireo secret anankitelo reo tsy hoe tsy nilazay moa le secret anankitelo fa nilazainy zareo tany ray aman-dreniny sy tao amin'ny eglizy hoe misy an'izay madama zay zany seho zareo tsy nisy nino an'zareo na ny ray aman-dreniny arany tsy nino anazy fa nandeha ny fotoana fa nitenen'ny madama io zareo hoe isaky ny 13 nanomboka tamy 13 mai zany io tamy 1917 hoe makanesy nareo tamy toerany de avy eo tonga reo ankizy reo fa potra tamin'ny foana le masina am'resa manome hafatra de betsaka tsy nino anazy. Avy eo am'izay le izy niteny an'izay le madama zany le Maria am'izay hoe aneo fahagagana eo am'ireo zay an'izay nolazain'ireo ankizy am'izay zany de tonga an'izay tamin'ny 13 octobre 1917 zany. Betsaka ny spin teo, misy dokotera araka ny teneninao teo, misy scientifique teo, misy olona karazany be da be tsy kristianina spin aty misy koa moa kristianina mazava ho azy fa reto sasany reto izay tonga manokana mihitsy mba handrabiraby tahaka ny ataonao ny kristianina am'izao sy anala baraka ny kristianina zay reto kristianina reto vo afa baraka. Fa ahoana nefa ny zavatra niseho tonga tamin'ny 13 octobre 1917 tena niseho le zavatra fahagagana lazainy teo aloha izy io amin'io fotoana io zany. Inona le zavatra nitranga tamin'izay masoandro io miovaova couleur tahaka ny arc-en-ciel ary zay moa fiantsony zareo anazy tamin'izay hoe danse de soleil hoe le masoandro zany metsiketsika tahaka an'ireny mandia reny. De zao anefa le izy talohan'io fahagagana io avy be mihitsy ny orana be da be vavolombelona nomeko anao le proof avy eo le source avy eo avy be mihitsy ny orana talohan'io fahagagana io fa avy eo nitenen'ireo ankizy an'izay le olona hoe piony herinareo ahoanan'izay avy eo rehefa mipotra an'izay le miraka le danse de soleil de ahoana tonga de maina daholo le olona le akanjon'ilay olona de avy eo mifantana petraka zany avy eo ao arinana amezao ka le source hoe ahoana ny anazabainao anio miracle niseho tany Fatima io meko anao le source so de avy eo moa ka lazainao fa hoe lazainao fa hoe zavatra tsy nisy zany na ohatra hoe ohatrany ahoana mpanao gazety tamin'izay olona tonga tamin'izay aloha olona efa maherin'ny fitoalina ny tonga nanasika an'izany zavatra niseho zay ny gazety tamin'izay gazety Século avy any Portugal moa zany Portugal gazety miparitaka tamin'ny zay zany hoe gazety zany nanamarina an'ilay izy ary misy olona tsy katolika izay nanoratra boky mihitsy mahakasika an'io ny anarany jereva kely ny anarany ny anaran'le boky hoe true story of Fatima ny anaran'le izy John de Marcy afaka verifian'ny rehetra zany
afaka verifena zany anaran'izay. Dia zao zany nilazaina an'ilay izy, nisy vavolombelona teo a fito alina, olona tsy mpino mpanao gazety teo a, nisy mpanao politika teo a, ary bedabeza ny vavolombelona fa tena nisy ilay zavatra niseho ka hoe ahoana nilazanao an'izay, tsy angano zany fa zavatra tena nisy ary misy source milaza manamarina anazy. Afaka miteny lavabe ianao a manoloana an'izay. I Andriamanitra ino moa zany seho tamin'ny nakan'zareo Israeliana natao ino moa zany ampita hafatra Israeliana. So ndray da any amin'ny Portugal ndray ny Andriamanitra no miseho, Masiny Maria no miseho any Portugal et de deux. Raha ohatra moa zany Andriamanitra no anao io zavatra io dia maninona misafidy akizy any Portugal izy ampisehoana an'ilay zavatra sasany da Andriamanitra kera mahay fakagana azo natao koa naseho tany Kongona tany Amboasary Atsimo dia zavatra nitranga pourquoi any Portugal. Dia zao raha ohatra ka tian'Andriamanitra hoe ino zay nisy vidéo ve tamin'ny 1917 teninao teo tamin'ny andron'ery Sarroa efa nomboka nisy sary manana sary ve ny feoson'izany zavatra zany. Nisy vidéo maninona tsy natao vidéo le izy Andriamanitra afaka manao vidéo ary maninona Andriamanitra atao miseho any amin'olona hafa foana fa tsy aty amin'ny gasy. Zay le fandeha izy dia le fisian'izay zany raha ohatra zany ataontsika hoe mbola verifiako zay zavatra zay fa fisian'izay zavatra zay ve no manaporofo fa tokony ino an' Jesosy ny gasy satria niseho Masiny Maria niseho tany amin'ny Fatima tany Vatican tany ino zany Portugal. Et de deux niseho koa Masiny Maria tsy ampina tany Lourdes dia lasa daholo ny bady rehetrrehetra ny afrikana sauvage rehetrrehetra ny baribary rehetra any Lourdes mandoha vola mandatsaka makarany voasina any Lourdes. Nefa any Lourdes c'est une pompe Afrique. Raha ohatra ka tiany mahantra, raha ohatra tiany zanak'olombelona izy hoe Jesosy n'Andriamanitra na Masiny Maria iza dia tokony nataony tany Madagasikara satria Madagasikara tena mijaly vola amin'izao fotoana izao nisehony dia tonga any ny olona maka iny rano voasina fa ny afrikana nareo nanaky ny bado dia makany any amin'ny toerana misy vazaha satria any ny tian'Andriamanitra, any mety amin'Andriamanitra. Zay le fandehan'izy dia hoe misy fahagagana satria hoe nisy fahagagana tany Portugal hoe nisy ankizy niteny hoe tsy haiko nisy an'zao mbola verifeko zavatra zay ary avoaka vidéo rapiso fa za sûr à 100% c'est débile fa za tsy teny aminao zao aloha. Dia any Portugal izy no miseho, any Moyen-Orient izy miseho, any Jesosy manao fahagagana. Any Lourdes izy miseho, tsy haiko any Brésil koa fa le ty Madagasikara raha ohatra ka atao mirova no miseho Masiny Maria dia tonga daholo raha zao tontolo zao andeha hitsoaka andeha akarany voasina rehetra dia mba manetinety mba tsy crève de faim. Pourquoi ino moa le Andriamanitra nareo laisse le Malagasy crever de faim. 80% ny gasy amin'ny 24 millions zany zavatra hoanina tsisy maty ho azy ny ankizy nona tsy mihinan-kanina. Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu là? Pourquoi le Dieu il laisse crever les Malgaches? Pourquoi il apparaît à Portugal? Pourquoi il apparaît à Lourdes? Zay zao fantany petraka hoe le tsika gasy zany hoe ozy anao tsy lamina eto ambony tany fa any an-danitra zany gasy fa tokony lamina, any an-danitra zany gasy tokony ino moa zany ho sambatsambatra fa eto Madagascar eto qu'est-ce qu'il fait ton Dieu à Madagascar actuellement alors qu'il a 24 millions de Malgaches qui n'ont pas à manger? Tsy zavatra zoanina fa dia any amin'ny Fatima andray zany izy miseho dia lasa any daholo manao pèlerinage daholo mibady rehetrrehetra ny afrikana indray dia andao pèlerinage zany tena niseho tany i Masiny Maria fa ino moa zany tsy hay zay commenté tany c'est des pompes Afrique en tout cas Lourdes dia mazava tsara fa pompe Afrique Lourdes dia andeha hoany daholo mibady rehetrrehetra fa nisy miracle tany fa manino tsy manao miracle à Madagascar mba ho tonga daholo rehetra sady tena tsy ilaina le gasy mihitsy le vola aminao zany ozy anao tsy ilaina le fananam-bola fa avelan'ny Jesosy nareo crever de faim any Madagascar sa hoe tiany Jesosy alaina lolo ny gasy satria ny gasy ny espérance de vie moyenne ny gasy c'est 44 ans espérance de vie. Raha ohatra maty ny gasy dia lazany gasy fa natsony Jesosy natsony raha nody any aminy dia maninona ny espérance de vie moyenne ny Suisse 82 ans zany hoe Suisse zany verany tsy atsony Jesosy alohan'ny ino ny gasy tsy atsony
Ny Suisse afaka miara 82 ans en moyenne, espérance de vie moyenne. Ny gasy 54 ans. Satria, il crève de faim. Et pourquoi Dieu, ton Dieu, laisse les Malgaches crever de faim? Dans ce cas-là, mano miracle ils en Portugal, amzay makany daholo draba rehetraretra ny afrikana rehetra nisy mitrato tany tamy 1917 andeha hoany daholo ny afrikana badoka fa manisy manao miracle ty Madagasikara maninona tsy vita vidéo zany afaka jerenay Andriamanitra zany afaka manao rehetrarehetra maninona tsy nataony vidéo zany nataony direct itsika zao am'izao fotoana zao misy live afaka mita direct lainga sa tsy lainga zara tenenana fa compara zara amin'ny fotoana tsy misy teknôlôjia daholo le miracle reo misy de maninona am'izao fotoan'izao efa misy ny direct am'izao misy ny Instagram misy rehetrarehetra maninona raha mivoaka am'izao le Andriamanitra nareo sa tsy mety amin'Andriamanitra le mivoaka hoe mandefa masiny Maria any ambony rano izy am'izao fotoana zao tsika manana direct afaka mijery daholo fa ny dikan'izany fa ampiasonany zany satria tsy hanana proof ozana hoe tsy hananan'olona proof ny teninao farany teo allo averiko satria ozy ianao manko tsy mety mbola tsy nidinianao manko le izy de tsy fantatrao tsy meko tsiny moa ianao de taroko zany akory olona mety teny hoe angano le izy de omeko anao ny source de anjaranao no mivérifie de io moa safidiny ianao na ahoana anao fameko anao azo tapahana le izy zao le izy zao fotsiny mijerevanao tena tapahanao ny teny ela be anao za tsy manapaka anao de za hoe miteny kely izy vola tapahana proof le miracle ojereko zay rehefa aveo ka omeko anao sotra mba ahafahanao mijery an'le izy sa afahan'ireo olona ihany koa mijery an'izy zay mieritreritra hoe angano le zavatra lazaiko de zao le izy zavatra rejerevanareo zany miracle tamin'ny Fatima tamin'ny 1917 zany le izy ary misy vavolombelona 7 alina tamin'izany izay nolazain'ny mpanao gazety malaza mivoaka tamin'izany Seculo izay manamarina an'le izy misy ihany koa izay manamarina ihany koa nataon'ireo olona tsy katolika maro be zany zay olona samihafa zany misy zao Dr José Almeida Garreta mpitsabo nanatrika zany de avy eo ihany koa Avelino de Almeida lehibe ny gazety lehibe ny foben'ilay gazety zany izy zay olona tsy katolika de avy eo ao anatiny nefa milaza an'le izy milaza ny iavin'ny ady lehibe faharoa zany zay tokony novalinao nefa tsy hananao valy le izy ahoana mahapossible ny zavatra mbola tsy nitranga ny deuxième guerre mondiale nefa voalaza meloa tao anatin'ilay fisehoana tao Fatima izay asaiko ianao manao recherche satria raha zao moa ianao mekeko hoe tsy manana argument ianao avaly an'le izy zay zany ny anankiray faharoa manarakaraka an'izay zay aingery zokoto zay zavatra no nametraka fantany manko ianao hoe zay le ozy ianao mana profony tokony inona ian'i Jesoa za eto tsy miteny hoe amorsianao hoe ino anao tsy ino fa safidinao io ny antony zany manamarina an'i Jesoa de efa nilazaiko anao tena mpiandohany hoe historien izay malaza sy matotra tamin'izany de samy nanamarina ny fisian'i Jesosy Kristy daholo ao ihany koa faharoa Linceul de Touraine izay proof scientifique manamarina ny lamba nandrakofana an'i Jesosy izay tsy nanananao argument koa namalena anazy ary zay zany mety koa namarinana ny maro ny proof mbola azoko mena fa ohatra vitsy zay zany namarinako an'i Jesosy Kristy fa ny nanamarinako ny finoana kristianina indray de tamin'ny alalan'ireo Andriamanitra mihitsy miconfirme amin'ny finoana kristianina tamin'ny alalan'ireo miracle zay tsy hanananao argument anoherana anazy hitondra anankiray manaraka indray ary za zokoto ahoana indray ary ny fandinihanao andray ny ianao moa afaka nanabado anasy ahoana fa tsy haiko zay fa za mitanisan'le izy fotsiny ahoana indray ary ny fanazavanao andray ny miracle eucharistique talenanao indray ary ty miracle azavaiko anao foana satria mety mbola tsy nidinihanao nefa nidinihanao de valeo izy raha nanana valina zao le izy miracle eucharistique ty de zavatra efa tamin'ny taona 750 tamin'ny taona 750 taorianan'i Jesosy Kristy nefa ny atrantsika ny teny zao de mbola ao le izy am'izao mbola ao zany afaka jerevan'ny olona rehetra zao le eucharistique raha tsy azonareo ao amin'ny église na ao Madagasikara na amin'ny firenena rehetra de misy foana natao eucharistie ao anatin'ny lamesa izay mofo sy divay amasin'ny mipretra ho tonga vatana mandrahan'i Jesosy Kristy tamin'le sionao io nadritra fankalazana de le mofo sy divay izy zany tena hita maso tsara mihitsy lasa
zany hoe tonga de hita maso hoe vatana sy rà zany nanaovana analizy le izy fa tsy tenitenenina fatany akory zany, ary misy ny fanadihadina natao zany tamin'ny le miracle tany 750, nisy ny fanadihadina natao tamin'ny 1971 professeur Eduardo Alinotti manampahaizana amin'ny anatin'ny olombelona zany sy science ara-pahasalamana zany, de izy no fanadihadina izy olona tsy katolika. So de veronao katolika za maka source tsy katolika, olona tsy katolika manao an'le izy zany nanamarina an'le izy fa le raha tamin'le izy de tena raha an'olombelona izay tipa abe moa zany le izy, de jerevy sara izy zokoto ilay raha tamin'le izy de mitovy an'le raha nanaovana scientifique fanadihadina any tamin'ilay l'ancelle de Turin. Ahoana ny anamalinao an'izany fahamarinana tsy azo laviny zany, inona ny avalinao an'izany makasika an'ireo l'ancelle de Turin sy ny miracle eucharistique tany Nociono izay voamarin'ny scientifique fa tsy namboarina na hoe nampiana zavatra hafa fa tena avy amin'ny zavatra tsy vitan'ny scientifique zany manazava anazy fa avy amin'ny hery hafa zany ny aviany zay. Ahoana nazavana an'izay zay manaprofo-ny finoana kristianina anao micro. Ahoana fomba anazavako an'izany zao? Ahoana fomba anazavako zao zany zany afaka mamary manazava zao fa raha ohatra anao miteny Fatima de eto fotsiny ina moa zany intelligence artificielle fotsiny miteny hoe l'apparition de Fatima sont un sujet de controverse. Zay misoratra io. Et la véracité du miracle du soleil est contestée par certains. You. De you zany ina moa zany efa nisy olona manampahaizana anao le za terenao hoe me source milaza an'izay za tsy mana élément. Ahoana me source milaza an'izay fa de zao amanina tsy valinao hoe maninona ny gasy 50 zao mamaly aka tsy valinao le hoe inona ny gasy zao mamaly ianao zao mamaly makasika la l'ancelle de Turin c'est la miracle eucharistique tany Luciano, ianao zao mamaly le Fatima efa tsy nananao valiny efa navela koa tsy nananao valiny ary meky source ianao c'est la scène de panneau gazety ianao zao mamaly an'ilay l'ancelle de Turin sy ilay miracle eucharistique zao hoe débat de yady rapitra efa tsy hitanao ke avec élément zany amanana zany zao za ve naka échantillon le sel de Turin ve za ve nanao datation carbone 14 an'izy, za ve nahita an'izy, maninona zany terenao amaly an'izy zokoto a hitanao entrapakely fotsika de miteny anao izy documenté de tsy maintsy misy manampahaizana efa nanao an'io de avoako aminao Fatima mitapy kely amin'ny ina moa zany Google fotsiny de fa hitako fa za tsy nanana élément ninina. Ahoana moa ianao nge miminy fatany ianao ne miminy fatany zavatra tsy anana proof documentation anao hoe ozanao tena marina mitsy sososo oetiko aminao proof raha fa satria ianao documentation za terenao ianao miteny hoe ohatra zao anao za teninao hoe tena sokafany Mosesy tamin'ny tena ny ranomasina mena de inona ny contre-argument sisy tanisa za mitsy teo ka zay mitsy nanaporofona teo inona valoko anao am'zany inona valoko anao am'zany hita zokoko azafady nge azafady dila tompo azafady dila zany hoe miteny miteny anao teo inona tsy valinao le espérance de vie gasy satria ny olona maty de natsony Jesosy odany aminy de ny gasy comme par hasard c'est 44 ans ny âge moyen ino espérance de vie moyenne ny gasy fa ny Suisse 82 de ny gasy ve zany ny tiany Jesosy kokoa ho atsony mialoha sa inona ny anazavanao zany averenkely fantany tsy azoko tsara ny tianao tenena averenkely azafady espérance de vie moyenne ny gasy de 54 ans 54 ans zany en moyenne ny gasy de maty ozy lareo raha maty ny olona de natsony raha odany aminy natsony Jesosy odany aminy de ny Suisse nefa ny espérance de vie moyenne lefa atao statistique de 82 ans ny Suisse vao maty de ny Suisse ve zany natsony Jesosy taratara kokoa sa misy explication hafa koto zay ve ny argument zay ny argumentanao tsara indrindra avany aminao ve sa hoe valiko any anao fa tsy maninona za manko ny andry argument tena hoe mba mafimafy avy aminao androany fa zay moa zany ny argument avy aminao de valiko any anao tsy maninona koto be tabengy misy zao ny gasy misy mbola kely ary de efa maty misy tanora misy olon-dehibe zay zao nanana fianakaviana zao efa manakaiky ny 100 taona izy zay vao maty ahoana ny lazainao
zay be da be malagasy manakaiky ny 100 taona izay vao maty. Za moa zany mbola tsy mivery fean'ny olona tany Soisa hoe firy taona na ohatran'izay, fa tsy zany kosa ny mahadiso an'i Jesosy Kristy sy finoana kristianina. Averiko foana ilay sujet Jesosy Kristy sy finoana kristianina, no tsara ilay valy teny. Tsy hoe akory antitra be ny olona ny Soisa zay vao maty dia hoe diso zany ny fisian'i Jesosy Kristy sy finoana kristianina, mba arikimba mamavesabesatra kosa hoentina mahakoto anao na lalan'ny olona anao rehetra hatramin'izay olona tena intelligent ary olona tena manady mamavesatra. Valiko ilay izy zany indray nametraka fanontaniana anao ka. Rehefa maty ve i Jesosy Kristy no miantso sa ahoana ny anazavanao ny fahafatesana? Rehefa maty Jesosy Kristy dia maninona? Rehefa maty ny olona dia natsoiny ray hodiny aminy ve vao tonga ny ino moa zany ny andro fahatesana satria programme Jesosy ny programme an'izy hoe maty ny olona anankiray. Tsisy kristianina miteny an'izany zany hoe programme zany hoe programme ho faty amin'ny zao tsisy miteny an'izany zany. Zavatra lazaina ihany zay zany resahana fa za miresaka zavatra aza mamorona zany tsisy miteny an'izany. Ina zany lazana mikasika fahafatesana hoe natsoiny Jesosy sa tsy natsoiny Jesosy, natsoiny Masiny Maria ny olona anankiray mahatonga maty. Taizara nisy miteny an'izany efa mila foto mamorona zany anaty debaty iraiky tena mamorona zavatra tsy misy ohatran'izany. Zao no tsara fatarinao hoe fahafatesana ve natsoiny ray nodany aminy, zay no hitako matetika ny olona anankiray maty, tsisy olona maty raha tsy miandry rozy nareo. Ka ny ina moa zany hoe rehefa misy olona maty hoe natsoiny ray nodany aminy, ka natsoiny ray nodany aminy ve ny olona maty aminao sa ahoana ny anazavanao azy? Rehefa maty ny olona anankiray dia izy zany ny anjara androny na hafatesany, fa tsy hoe natsoiny ray nody aminy ahoana moa na ohatra zany. Tsy misy fampianaran'ny eglizy mampianatra hoe zao manko ny tsara fatarinao, ianao tsara mahita fairapara ianao dia olona no manao an'ireny arakarak'izay tiany atao eo. Dia raha misy ahoana fandehan'ny fahafatesana? Zay fahafatesana koa ohatra accident zao izy dia maty izy zany. Accident nahafaty anazy na rary izy dia maty izy. Arakaraka ny samy manana ny anjarany mahafaty anazy ny olona tsirairay anazy. Zay zavatra rehetra misy zao ve ka tsy fandarana avy amin'Andriamanitra sa tsy ahoana? Tsy Andriamanitra safidy koto ny zavatra misy rehetra, ny zavatra tian'Andriamanitra amintsika dia tsika mba azo an'ilay fiainana mandrakizay dia miprezente fiainana eo amintsika Andriamanitra, dia tsika amin'izay misafidy amin'izay dia fiainan'ny olombelona miankina ny safidin'ny olombelona. Safidy faty hoe za teo safidy faty amin'ny 450 taona. Sisy olona isafidy faty zany fa nono safidy dia miteraka zavatra resahana zany eo sujet. Le anjara ozy anao anjara izy. Anjara ozy anao ka anjara izy mandahatra izy misy lahatra. Kotoa hitanao voalohany indrindra aloha ny fiainan'ny zanak'olombelona dia tsy soratana hoe soratana ohatran'ny any ireny hoe programena zany hoe eto dadozina eto koto tsy maintsy manao an'izao, eto koto tsy maintsy maty. Tsy izay zany, tsy milaza an'izany ny kristianina, fa ny fahafatesana dia arakaraka ny zavatra miseho amin'ilay olona. Mety marary izy, mety accident izy, mety tsy haiko ohatra hoe tsy be da be ny atony mety mahafaty an'ilay olona. Voalohany indrindra aloha izay zavatra resahanao zay sady hors sujet tsy mahakasika an'ilay zavatra resahantsika, fa roa manarakaraka an'izay tsy manam-pirofo ny fahadisoan'i Jesosy Kristy sy finoana kristianina zany zavatra resahanao zany. Resaka tsy mifandray an'ilay sujet zany zay. Zao no mba lazay fanao manaraka. Zavatra henoko foana hoe natsoiny ray nodany aminy, zay ny teny katolika da diso fe zay zavatra zay aminao sa tsy diso? Tsy ny eglizy katolika no miteny an'izay fa reo olona donam-pahoriana afaka milaza zay tiany lazaina ao anatin'ny feraparany. Zao ara teneko ankota raha isisika amin'izay ianao hoe manomezy ianao source fampianaran'ny eglizy mampianatra hoe rehefa maty ny olona anankiray dia natsoiny ray nody any aminy. Raha isisika amin'izay ianao efa nivaliko ianao. Fa reo olona donam-pahoriana mamoaka feraparana arakarak'izay tiany atao eo dia zay ny tiany atao. Zay ny heviny. Tsy kristianina zany namoaka an'iny, ok. Dia zao ianao mino ny fahagagarany rehetrarehetra dia ahoana ny eritreritranao mikasika ny inona moa zany ianao ve mino ny Adama seva sa tsy mino? Hoe ny Adama seva ny finoan'izao ny olombelona? Fa maina koto manao hors sujet. Maina ianao tsara kely zavatra teneko anao ny zavatra resahantsika
Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina fa tsy Adama sy Eva. Dia Jesosy Kristy resahany na ny finoana kristianina zay ny sujet antsika. Adama sy Eva nge ina moa zany ozy anao miteny hoe Andriamanitra ozy anao ny safidy ny jiosy ombofidy ampitainy ny afatra. Dia ozy anao anatin'ny baiboly misy ten'Andriamanitra misy ten'Andriamanitra. Ka manontany anao hoe resaka Adama sy Eva ao anaty baiboly na ahitana anazy ao amin'ny Genesis milovy anao fa i Adama sy Eva noforonany ny olombelo taranaka Adama sy Eva itsika sa tsy? Zao zany le izy voalohany indrindra aloha ianao vao miditra resaka baiboly ke ianao koto hoe dia vao very amin'izay ianao fa valiko le izy raha ohatra hoe boky Jenezy boky Jenezy aloha voalohany indrindra dia tsy zavatra vakiana literala zany ny boky Jenezy ary voalazana baiboly tsy ny zavatra rehetra nisy ihany koa mitantaraina ao anatin'ny baiboly. Mikasika ny Adama sy Eva na ny zava-nisy tao amin'ny zaridaina ny Edena na ny zavatra nisy tamin'ny ireo sapitra anankisivy ao anatin'ny boky Jenezy dia voalohany indrindra tsy azo raisina ara-baky tena zany ny zavatra voalaza ao, tsy hoe milaza zavatra diso fa noentina namazavaina enoba izy ka zay le valiny. Mamaly zany tsy mety anao mamaly anao zany dia zao valiny ny zavatra voalaza ao amin'ny boky Jenezy ohatra ny Adama sy Eva sy ny zaridaina ny Edena sy ny zava-nisy tao tsy hoe diso fa noentina nanehoana ny zavatra namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo zao sy n'olombelona. Tsy vakiana literala zany hoe ty ohatra hoe misy an'le ohatra hoe le voankazo voarara dia hoe tena voankazo voarara tokoa ny teo, tsy izay zany no famakiana ny boky Jenezy. Ary hors sujet zany zavatra resahanao zany tsy mahakasika ny sujet antsika androany aza manao hors sujet Jesosy Kristy sy finoana kristianina ny resahantsika dia zay zany no idirany fa mangataka aminao zany finoana kristianina dia ino moa zany tsika zao taranaka Adama sy Eva zay ny finoana kristianina fatako anaty baiboly zany. Dia manontany ianao tsy manana fahalalana sy manana argument be dia be mikasika ny ino moa zany finoana kristianina sy ny baiboly dia manontany ianao hoe moa ve itsika zao taranaka Adama sy Eva. Koto miteny ianao raha tsy manana argument intsony fa aza mamadika sujet manao hors sujet. Zavatra hors sujet zany afaka manao débat manaraka zay tsika makasika ny Adama sy Eva fa androany makasika ny Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina. Zao le izy. So indrena zavaiko aminao manaraka indray ny resaka Adama sy Eva zany tsy miditra zany fa resaka hors sujet zany. Tsy voavalinao le izy. Tsy manina na tsy voavaly. Tsy manina na tsy voavaly fa raha sujet tsika zany. Miteny hoe baiboly napitan'Andriamanitra tamin'ny jiosy Abrahama sa Mosesy napitaina le izy dia mpaminana noratra an'ireo dia ireo nanontaniako anao dia ilanao pa. Koto efa valiko ianao hoe zavatra averiko fa efantelony zay lasa mijanona eo tsika tsy mandroso mihitsy ilay débat. Ny zavatra voalaza ao amin'ny boky Jenezy dia tsy diso fa tsy vakiana ara-baky teny fa noentina nilazana ny namoronan'Andriamanitra n'olombelona sy izao tontolo zao ny hevitra apita zany ny hevitra apita ao anatin'ilay izy dia ohatran'izao eno le valy teny ianao ke misisika nefa mamaly dia tsy henona hoe ny hevitra apita ao anatin'ilay izy zany dia ohatr'izao hoe n'olombelona dia avy amin'ny nisy fiatombohan'ny olombelona dia avy amin'ny Adama sy Eva izay niforonan'Andriamanitra. Zay zany ny hevitra apita dia zay nefa ny zavatra rehetra ao anatin'izay voalaza amin'ny boky Jenezy dia tsy azo raisina ara-baky teny. Raha hiditra amin'izay tsika afaka anaovantsika sujet manokana zay fa tsy zay sujet antsika androany tsy resaka Adama sy Eva fa resaka Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina. Tsy haiko inona raha tsy azonao an'izany. Ka finoana kristianina le izy dia ozy anao tsy ara-baky valiko zay le izy zay ma tsy badibady zay tsy mahafantatra le izy dia mba misoransa zany tsy miteny mihitsy hoe bady ianao olona intelligent beko. Milaza anao fa hoe tsy alana ara-baky teny. Ahoana zany le izy ahoana zany finoan'olombelona aminao ahoana zany ny finoana zany raha aminao kristianina raha ohatra anao hoe Adama sy Eva. Adama sy Eva no hitako anaty baiboly io no resahan'ny kristianina hoe razabetsika dia nieritreritro tsy alana baky teny izy fa ianao manana explication hafa dia azavao le izy. Efa nazavaiko teo ale izy na hors sujet ianao dia efa nazavaiko le izy hoe hoentina ilazana fa ny olombelona dia avy amin'ny foronon'Andriamanitra avy amin'ny Adama sy Eva. Inona raha tsy azonao amin'izany fitiniko le valy teniko inona tsy azonao anatin'ilay izy ny olombelona dia foronon'Andriamanitra avy amin'ny
Adamaseva hoentina nanehoana tamin'izany ary ny famoronana tsy hoentina hoe ilazana zany hoe ohatr'izao ny fomba namoron'Andriamanitra ny olombelona zao tontolo zao fa hoentina hanehoana hoe nisy namorona ny olombelona zao tontolo zao ary samy hafa zany le izy finoana kristianina zany hoentina hanehoana hoe inona namoronana ny olombelona zao tontolo zao. Fa mamaly an'izay indray ny siantifika mamaly an'izay hoe ahoana fomba namoronana ny olombelona sy zao tontolo zao. Zavatra anankiroa tsy mifanohitra ireo fa mifameno samy manana ny asany, hafa ny finoana hafa ny siantifika samy manana ny asany. Hors sujet foana ianao zokoto nefa ny siantifika dia mahita ridicule be ny filazan'ny baiboly ny Damasèvre satria ny siantifika dia évolutionniste zany avy amin'ny théorie d'évolution avy amin'ny Darwin. Nefa ny baiboly sy ny kristianisme dia avy amin'ny créationnisme no misy an'izany hoe andro voalohany Andriamanitra nanao an'izao, andro faharoa nanao an'izao, zay ny créationnisme. Avy amin'ny kristiana dia mieritreritra fa zavatra misy amin'izao fotoana izao dia ohatr'izao nisina tamin'ny voalohany, ho misy mazava misy efa-mahaizana. Dia ianao miresaka scientifique, nefa scientifique sy ny kristianisme sy ny finoana kristiana zavatra mifanipaka be satria ny scientifique dia mahita explication hafa fa évolutionnisme, Darwin, dia ny kristianisme créationnisme. Dia avy eo tamin'ny nareo katolika nametraka an'izany hoe hérésie, nareo katolika nametraka an'izany hoe inquisition. Raha fa tsy manaraka ny théorie ny baiboly dia tapahanareo ny tendana sy ny tribunal tsona inquisition. Dia izay nisy hoe i Copernic na i Galilée nilaza fa ny tany dia boribory dia saika tapahany zareo ny lohan'ny Copernic sy Galilée fa théorie scientifique mazava. Zany hoe nareo milaza fa kristianina nefa le théorie kristianina fanohitra amin'le ina moa zany ny scientifique be dia be zavatra disolo katolika ina moa zany ny scientifique anatin'ilay izy. Dia anao miala pa fa azo anao satria ny scientifique indray manazava ny fisian'ny Damasèvre. Dia avy asiko fanontaniana faharoa indray hoe ahoana ny ianao hoe mino ny ina moa zany ny sambony Noé safodrano. Koto hitanao mino anao sa tsy mino? Eno le izy teny anao ty sy manapaka anjaraka zany zao no miteny. Hitany zokoto ny sujet atsika Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina fa tsy mifahamarinan'ny baiboly na Damasèvre na samy fiaran'ny Noé. Hors sujet ianao ary efa mivadika teo ianao eno le izy amaly anao ke zay amaly anao le izy zay ke mahatonga anao zaka anao le izy dia lasa manapaka ianao amaly anao zany za. Zay ny sujet atsika zay ianao manova sujet. Raha ohatra hoe resaka Damasèvre efa nivadika teo zany. Resaka siantifika tsy finoana zavatra nolazaiko resaka siantifika zavatra nolazaiko zavatra tsy mifanohitra fa mifanena ary finoana kristianina tsy manohitra ny siansa mihitsy ary siansa ihany koa tsy manohitra ny fahamarinan'ny finoana zany. Zao ny zavatra lazaiko ianao hoe resaka évolution. Inona ny évolution moa zany manohitra ny création zay ny tantarain'ny boky Jenesy. Ny évolution tsy manohitra ny finoana kristianina mihitsy fa ny évolution dia afaka ampiasain'Andriamanitra namoronana zao tontolo zao tsisy mifanohitra io ary hors sujet ianao mijanona ianao amin'ilay sujet izay mifanohitra zao satria ny finoana kristianina créationnisme hoe namboarin'Andriamanitra mifanohitra an'izany le création resahanao eno le izy azavaiko tsy mampifanohitra anazy. Le création resahanao Andriamanitra zany créé. Le Andriamanitra créé mampiasa an'ilay évolution. Inona mifanohitra an'izany tsy mifanohitra ireo fa mifameno ary hors sujet ianao. Dia ina zany nahatonga inona fantatro ny dikany hoe inquisition na ny hérésie ny tsona hérétique mba voaleo haitsika tsara zany koto ny inquisition amaly indray zany za. Ny inquisition fanadihadiana nataon'ny eglizy manoloana an'ireo fampianarana mitranga ao anatin'ny eglizy. Raha misy olona zany manao fampianarana hafahafa atao amin'ny eglizy ary zao ny tsara marihana misy ny inquisition araka ny fampianaran'ny eglizy fa misy kosa ny inquisition izay fanararota-pahefana nataon'ny mpitondra fanjakana tamin'izany izay tsy araka ny fampianaran'ny eglizy fa nampitondra ny anarana hoe inquisition. Enono le izy afaka porofona avy madiso anazy porofoko mamarina anazy meo définition ny inquisition raha manana ianao dia porofoko anao mamarina anazy ary meky source ianao tahaka namezaka source anao marobe teo aloha zay tsy nanananao valina ny kely arany
dia manontanyisa zany za zao mahakasika ny inquisition. Misy ny inquisition izay fampianaran'ny eglizy ny olona ao anatin'ny eglizy nampiarana ny inquisition. Ina la inquisition? Fanadihadiana nataon'ny eglizy manoloana an'ireo fampianarana izay miparitaka. Jerevana hoe ahoana mahakasika an'izay fampianarana izay fanaraka amin'ny fampianaran'ny eglizy satria tsy hoe mpanaraka amin'ny baiboly ve satria fa mpanaraka amin'ny fampianaran'ny eglizy ve satria ao anatin'ireo inquisition ireo rehefa diso fampianaran'ilay olona dia omena fampitandremana izy mba hiala an'izay fampianarana zany ary omena fampitandremana marobe izy rehefa tsy manaiky miova izy ao anatin'ilay izy satria mamitaka an'ireo olona kristianina namany dia izay izy vao omena sazy. Misy kosa ny inquisition izay tsy inquisition araka ty fampianarana ty fa inquisition nararoton'ireo mpitondra fanjakana tany zany. Zay zany mahakasika ny inquisition zay. Dia ina moa l'hérésie vaniko le hérésie dia miteny ianao l'hérésie indray fampianaran-diso ao anatin'ny eglizy. Ka io fampianaran-diso io efa nilazainy io hatramin'i Jesosy Kristy hatramin'ny apôstôly hoe zay tsy miombona ny olona mampiana diso. Ohatranao zao mampiana diso zay tsy miombona aminao fa heretika zany ianao. Dia tsy maintsy ianao hoe ianao tsisany namanay ao satria tsy mitovy hevitra aminay ary soratra masina miteny an'izany mba hisaraka an'ireny. Zay mahakasika ny hérésie. Zany hoe mametaka fanontaniananao zany hoe mametaka fanontaniananao indray zao. Inona tonga ny inquisition tamin'ny Galilée sy Copernic? Ozy ianao fampianarana amin'ny eglizy diso ka diso fe zatra ny tenen'ny Galilée sy Copernic no voatsara tamin'ny inquisition zareo lazana fa hérétique satria azavako aminao ny théorie eglizy dia hoe inona moa zany géocentrisme. Géocentrisme zany hoe ny tany itsika zao no centre ny univers. Dia nefa rehefa manaprovy ny scientifique hoe diso zany filazan'ny inona moa zany ny kristianina zany fa izao tany misy atsika zao dia miodina amin'ny masoandro. Miodina amin'ny masoandro. Dia rehefa niteny an'izay Galilée sy Copernic hoe ny tany boribory dia niakatra inquisition. Ka ina fampianarana diso nataon'ny Galilée no miditra inquisition. Zao le izy Galilée nitondra zay fampianarana zay. Reo olona tao anatin'ny eglizy Galilée zany olona mpandinika an'izay mahakasika an'izay zavatra nazavainy zay. Reo olona tao anatin'ny eglizy kosa zay ny asany. Zany hoe le olona nitsarany Galilée tamin'izany tsy natakatra ny zavatra lazainy Galilée dia nihevitra fa diso ny fampianaran'ny Galilée fa avy eo efa miteny ny eglizy fa tateoriana zany io hoe tsy diso ny fampianaran'ny Galilée. Zay zavatra tsisy dikany zany. Zany hoe mametraka fanontaniananao zao betsaka loatra fanontaniana napetrako teo nefa fanontaniana hors sujet le izy. Tao anatin'ilay débat zay tsy débat fa tao anatin'ilay vidéo zay nataonao milaza ianao fa hoe ny mission catholique no natonga ny fanjanahantany tao Madagasikara sy nampahatra amin'ny malagasy. Resaka fahantrana moa amin'ny resahantsika teo fa ny resaka hoe fanjanahantany tao Madagasikara zany hoe mission catholique no natonga anazy. Efa nahitsika teo ihany koa moa le zavatra lazainao mahakasika ny Hitler moa zany tsy hiverenantsika intsony ka afaka manome source na proof ianao eto amin'izao débat zao anamarinanao ny zavatra nolazainao teo hoe mission catholique tokoa no nanjanaka ny malagasy zany fa ho porofoko aminao androany indray mahadiso an'izay zavatra nolazainao zay. Inona moa araka teniko teo hoe raha navalona voalohany tany amin'ny 1828 efa natakatra fa ny fidiran'ny kristianisme dia napotika ny malagasy ny fomba gasy sy fomba fisainana gasy sy ny identité malagasy 1828. Ianao zao sady tanora anao nianatra anao petraka amin'ny tany mandroso anao any Canada dia mieritreritra anao fa missionnaire akany Madagasikara dia lasany gasy lasany an-danitra zay ny dian'ny missionnaire any. Amin'izao 2025 zao ianao tanora dia sûr ianao amin'izao fotoana izao fa natongavany missionnaire anakany Madagasikara dia ampistava alohan'ny sauvage fa diso be ny manompo sampy ny gasy dia hoentina any amin'ny anany. Rehefa ny raha navalona voalohany tamin'ny 1828 efa nafantatra an'izany dia tsy diso ny eritreritry raha navalona voalohany fa vao maty
io rahavala voalohany tamin'ny 1968 tany hoany a dia nisy solo azy i prince Rakoto. Solo azy prince Rakoto dia ny zavatra nataon'ny prince Rakoto voalohany dia nampiditra andreo nanao libéralisation ny culte. Dia maty moa izany prince Rakoto fa ny vonono zareo dia niditra Rasoerina. Dia Rasoerina ny malagasy voalohany mpanjaka vavy voalohany no natao ino moa zany batemy sy natao fanambasinana tany am-piangonana ny mariaziny ny Rasoerina. Dia taorinan'iny tsy ampy firy taona akory 3 taona angambany dia protectorat Madagasikara raha larivony zay n'insiste ino moa zany ny condition napetraka raha larivony ahafahan'ny Rasoerina miakatra eo amin'ny fitondrana dia hoe liberté de culte. Ino natony natonga ny raha larivony ny teny hoe ataovy liberté de culte afahany mampiditra ino moa zany missionnaire kristianina. Rehefa tafiditra ny missionnaire kristianina dia iny raha larivony dakany fritika any ino moa zany tany Alger. Dia aveo ireo mpanjaka vavy zay nanaiky ny kristianisme ireo raha navalina fahatelo dakany ny vazaha koa ny fritika. Comme par hasard amin'ny fotoana anekeny ino moa zany malagasy ny fidiran'ny kristianisme hoe religion d'état. Izy moa Rasoerina nampiditra ny kristianisme religion d'état dia ireo no nataon'ny vazaha sesitany. Dia hitanao mazava be ve zany? Tsy anao mazava be ianao zao tanora mipetraka amin'ny tany mandroso dia 2025 ianao zao dia mbola tsy tonga saina ianao hoe ireo missionnaire reo natao andeha misy sainy malagasy tsy kompenizany ianao nefa raha navalina voalohany. Raha tama voalohany tamin'ny 1810 niandra tao amin'ny sekoly katolika lama voalohany. Source milaza an'izay. Source milaza an'izay tantarany gasy ny tantarany royauté gasy. Misy ho vérifie antsika. Zao aloha vao anontany ny tantarany gasy fa fatako senjery ny tantarany zay mangataka tsy fatako anao tsy manana proof an'izay. Tantarany Fatima, Jesosy, Abrahama hainao tsara. Fa zao zany resaka tantarany mpanjakanao tsy fantatrao. Ianao za vetivety. Hitanao niteny ianao tao anatin'ilay vidéo zay nataonao hoe mission catholique na missionnaire catholique no nampanjanaka ny malagasy zany zay ny angatahako proof zany. Ary aveo hoazavaiko anao mitantarany nidira mission catholique atao Madagasikara sy ny nahatonga ny fanjanahantany. Azavaiko aminao zany alohan'ny amalinao an'ilay fanontaniako hoe aiza ny proof ilazainao fa mission catholique no nahatonga ny fanjanahantany tao Madagasikara. Zay zany angatahako zao. Ny proof dia zao rehefa natao nampidirina missionnaire reo dia teo no voadaka tamin'ny ino moa zany tambola tsy nampidirina tsy navela niditra ny ino moa zany ny gasy zany natanjaka be zany royaume ny ino moa zany ny mpanjaka ny Menabe sy ny ino moa zany André Premier zany natanjaka be zany. Dia ino moa zany seky hiditra ny vazaha tany Fardofay dia masakra tany. Dia nitady fika koa vazaha anao comptoir commercial atao Thomasina comptoir ino moa zany ny français sy ny anglisy ahafahany manao ino moa zany route des épices ahafahany mescal comptoir commercial. Dia raha tsy milao miaraka amin'ny ino moa guerre gasy matanjaka be zany guerre gasy zany taloha tsy tafiditra vazaha zany guerre gasy zany tamin'ny androny tsy source misy eto tsy source atao inona source tantarany gasy zany porofonao le zavatra lazainao ary porofonao amin'ny fahamarinany zavatra lazainao. Izy tsy tany saina kotsiny izy hoe zao satria zao manko le izy zay lainga tsara lahy zay no herin'ny mpanaradianao fa marina hatramin'izay dia zay an'izay no porofonao eto amin'ny fahamarinana hoeto source manamarina zavatra lazaina zay. Raha tsy manana ianao dia azavaiko aminao ny tantara tena izy naraka amin'ny zany ny anarana talipanala zany ny anarana ary reo rehetrretra olona reo mbola misy 2000 manaraka eo mafantatra zany tantara zany fa ianao reo tsy mafantatra. Omeo le izy
Momeo le izy. No, zany ny inina moa zany ny connaissance scolaire, zany ny connaissance générale, ary zany ny histoire mbarina. Tsy source nankely raha avy aminao e. Tsy source affirmation gratuite daholo hatramin'ny voalohany. Tsy manana source ianao hatramin'ny voalohany. Ina moa zany s'adresser amin'ny mpanaraka rehetraretra. Affirmation gratuite zany zavatra sarotro zany. Tsika tsy ianao zao fa aza miantso fonjy any commentaire fa anao raha iteny raha hoe tsy manana ianao. Raha iteny raha hoe tsy manana ianao. Teny fatany ianao nefa teny tsy ananao proof le izy. Ilaiky zany zavatra teniko zany. Aza miantso fonjy any commentaire tsika tsy ianao zany eto. Zao le izy. Tantarany Abraham tany amin'ny 4000 ans. Tantarany Jesosy tany amin'ny 4000 ans tany amin'ny Jesosy tany lazainao fa marina hoe setoana ny teny zao fa biso zay fa ny teny zao historien tany inonao tany amin'ny 3000 ans. Fa tantara Madagasikara mbola tsy zato taona akory. Mbola misy proof sy rehetrarehetra fa Madagasikara rakitra rehetrarehetra ary mbola io bureau ralilay arvony io nanaovana soni nanaovana ralilay arvony soni ao an-dafavaratra misy proof daholo dia lazainao fa zany tantarangano. Sokoto le zavatra angatahako aminao ianao tsara ndraiky le izy ianao tsara indray le izy akory tantarany gasy fa ny tantarany David ianao izy afanta fa olazaiko aminao zao ihany le izy olazaiko aminao zao ihany le izy olazaiko aminao zao ihany le izy fa fantako tsara le izy fa zavatra nangatahako aminao teo dia hoe amarino amin'ny alalan'ny source ny zavatra nylazainao hoe mission katolika no natonga ny fanjanahantany tao Madagasikara zany. Za tsy mandaa hoe tsy misy ralilay arvony ohatra zany. Za ke tsy mandaa an'izany ary tena nisy fanjanahantany tao Madagasikara fa hoe le filazanao hoe mission katolika nanao an'izy zay tiako prouvenao nefa tsy manana akory ianao sady tsisy source ianao tsisy argument ianao fa affirmation gratuite hatramin'ny voalohany zavatra lazainao mianao an'izay zany ianao avy eo izy ianao tsy fantako akory ny tantaran'izy fa tantarany Abraham sy Jesoa indray ny zavatra lazaiko. Jerevanao meno indray zany ianao zao dia avy eo ianao mamaly an'ity satria tsy maintsy hazavaina amin'olona manko ireo lainga naparitaka ao hatramin'izay. Zao no mahakasika an'ilay izy zany. Voalohany indrindra aloha ny fanjanahantany dia tsy mission katolika ry zokoto sy ny mpanaradiana azy no nanao anazy fa ny colon frantsay. Mission katolika tao Madagasikara nisy frantsay fa hafa ny reo missionnaire katolika dia hafa ny mpanjanahantany fa samy frantsay fa samy hafa zany missionnaire ary hafa kosa ny mpanjanahantany. Ny fanjanahantany nanomboka tamin'ny taty amin'ny 1896 dia zao le izy tamin'ny 1896 ny tomboan'ny fanjanahantany moa zany nataon'ireo colon français zany fa zao ny tantara tokony jerevantsika zany. Ny nidiran'ny missionnaire atao Madagasikara ry zokoto sy ny mpanaradiana azy dia tsy niaraka tamin'ny fanjanahantany fa efa nanomboka taty amin'ny 17e siècle dia efa nisy missionnaire niditra tao Madagasikara ary tanisa ohatra aminao ary dia meko source avy eo milaza an'izay ary porofoky ihany koa ny fahadisoan'le hoe missionnaire katolika no nanao ny fanjanahantany zany. Vakiko lisy eo ny manko ato mihitsy satria mba hadisoanany hevi-disonao. Zao zany le izy tamin'ny 17e siècle dia nisy missionnaire tonga tao Madagasikara prêtre dominicain sy jésuite anisan'izany Père Fredzao de Sancy Louis Mariano. Tamin'ny 1630 indray ny cardinal Richelieu nangataka ny anakenan'ny propagation de la foi ao Madagasikara zany niaraka tamin'ny pretra lazariste. Dia zao le izy tamin'ny 1642 dia efa nisy missionnaire tonga mifanjanahantany taty amin'ny 1896 fa tamin'ny 1642 dia efa nisy missionnaire tonga tao Madagasikara anisan'izany Sarinakara Nicolas Condrea izay nirahany Saint Vincent de Paul. Zay aloha zany voalohany indrindra ary reo rehefa tonga tao Madagasikara reo hanao an'izay mission zay dia tsy nitondra basa reo, tsy niaraka tamin'ny miaramila reo ary nitanjona tamin'ireo tsy hoe hanao fanjanahantany fa hitoran'i Jesosy Kristy sy hanorina sekoly hanorina hôpitaly no natongavan'ireo tao anatin'izay toizako le izy azatapahana le izy fa lazaina tsy fantako manko le izy ianao tsara le izy ianao le izy dia meko anao tsara ny source avy eo aiza milaza an'izany. Dia avy eo mitohy le izy taty amin'ny
1841 dia efa natsangana préfecture maleo tena Madagasikara tamin'ny Père d'Allemand no voatery préfet tamin'izany. Milaza zao izy ianao hoe aiza no milaza an'izay, afaka mijery ianao afaka vérifier rehetra histoire de l'église catholique à Madagascar izay nosoratany Zoémé Rakotoarsoa, afaka vérifier-tsika olona tsy katolika zany, afaka vérifier-tsika zany mijery tsika dia mivérifier manatona ny librairie reny dia afaka mijery zany tsika ary manamarina an'izay ihany koa ny archive de la congrégation du Saint-Esprit izay niaraka tamin'ireo missionnaire reo moa zany afaka jerevantsika zany afaka vérifiena zany. Dia miditsika hoe tamin'ny andron'ny radama voalohany zao ihany koa le izy ny tamin'ny andron'izao manko ny tsy azo loha manko manavaka an'le izy ny dira missionnaire atao Madagasikara efa tamin'ile ny tany saiko teo, fa le zavatra fantan'ny olona dia le nidirana tao Antananarivo. Nefa niditra tao Antananarivo tsy missionnaire katolika ny tafiditra tao voalohany fa ny LMS izay missionnaire protestant ary tsy ny katolika ny fivavaha-panjakana tamin'izany fa ny protestante ary ny katolika raha tamin'izany dia tsy nahazo vahana fa ny protestante no nahazo fanampiana tamin'ny fanjakana tamin'izany. Misy moa fanenjehana avy eo tamin'ny andron'ny ranavalina voalohany ary betsaka ny maty tamin'izany, nefa betsaka tamin'izany olona katolika miaro an'ireo malagasy zany sy ny mpino tahaka ny Victor Rasoamanarivo sy ry Raphaël Rirafiringa zany tao anatin'izany. Nitoy ihany ny tantara, faranako le tantara avy eo dia avy eo anao mamaly anao avy eo aza tapahana le izy. Tamin'ny 1861 Père Weber ny tonga tao an-tanà narahany Père Juan nanangana sekoly tonga tao ihany koa masera tao amin'ny Saint Joseph de Colonie niakatra nakarakara an'ireo tovavy tao Madagasikara. 1872 nisy any Père Kazé izay évêque voalohany tao zany ary nanomboka moa tamin'izay no hoe nisy moa ny disadisa tamin'izay tao amin'ny mpitolo katolika sy ny protestant satria nahoana ny protestant fivavaha-panjakana, ny katolika kosa tonga tao aoriana tao anatin'ny tao Antananarivo zany zay. Afaka mivérifie an'izay ianao afaka jerevana ao amin'ny Hubert de Son histoire de Madagascar izay voasoratra tamin'ny 1972, afaka vérifier ny rehetra zany manatona ny librairie reny. Dia tohizaka ny le tantara manapatonga ny fanjanahantany dia avy eo anao miteny miaritra kely anao fazafady tonga ny talohan'izay aloha dia efa niasa zany reo missionnaire reo tsy anjanatany fa anorona sekoly ary anorona hôpitaly ary etorin'ny filazantsara zany. Zay zany ny antony tsy nisy miaramila naraka taminy, tsy nisy basy. Efa taty amin'ny 1896 zay vao tonga ny mpanjanatany frantsay ary very hoe hafa ny missionnaire frantsay ary hafa ny mpanjanatany frantsay fa nigasy tamin'izany moinao ihany samy vazaly izy samy frantsay dia nafangaro tao daholo ny ohatrany anao manafangaro Jésus androany mifangaro tao daholo zao rehetra zao. Dia ao amin'ny tonga zay ny mpanjanatany frantsay tamin'ny 1896 amin'izay ny tsara marihana aloha raha ny tena marina arany ireo missionnaire katolika tonga tamin'ny Fort Dauphin tamin'ny voalohan'ny tany saiko teo dia maty ny vonoana ary misy ny naretina tamin'izany ihany koa ary misy ihany koa moa nandeha niverina nandeha nody noho izay. Manarakaraka an'izay tonga ny fanjanahantany zany eto an'izay le tiako azavaina an'izay makasika an'ilay missionnaire katolika sy ny fanjanahantany amin'izay. Za zany tsy manova tantara fa lazaiko na misy zavatra ohatrany hoe zavatra mamenatra raha anatin'ilay izy lazaiko satria zay voalaza ny tantara araka ny source eto ampelantanako. Zao makasika ilay fanjanahantany nataon'ny frantsay sy ny missionnaire katolika zany araka ny lazaiko tena mpiandohana foana hoe ao amin'ny eglizy misy ny vary dia misy ny tsy farifary. Ny nananareo missionnaire atao Madagasikara dia anorona sekoly sôpitaly ary itoron'ny filazantsara zany fa misy an'ireo tsy farifary sasany kosa tamin'ireo missionnaire katolika no nampiasain'ny reto fanjanahantany reto tao anatin'izay zareo njanjanatany zay tsy ny mission katolika zany na tonga ilay fanjanahantany fa ireo tsy farifary sasany no nampiasain'ny fanjanahantany. Dia teo amin'izay no fangaro le izy tsy nahazon'ny malagasy an'ilay tantara amin'izay avy eo. Dia zao nefa ny tiako tsindrina ao anatin'izay tao anatin'ny
fanjanahantany dia jerevy tsara ngely izy ilay evekana eritrevekana Antananarivo PRKZ dia nanoro taratasy mihitsy nanome tsiny an'ireo fanjanahantany nandefa tany France hoe tokony tsy anekena an'ilay zavatra ataon'ireo mpanjanahantany zany. Hitantsika amin'izany ao amin'ny archive de Zuid de Madagascar, lettre de père Noé ihany koa tamin'ny 1904 nanoratana an'izay. Dia ny PRKZ moa teneniko teo izay nanorana taratasy ihany koa nanoerana an'izay. Dia ity ihany koa nefa ny tsara marihana ihany koa ireo mpanjanahantany ireo dia nanao tatitra mihitsy, nanao tatitra ireo hoe nadikako amin'ny teny gasy le lisa tamin'ny teny français moa izy hoe ireo pretra ireo izy dia miaro loatra ny tompon-tany. Afaka verifieny rehetra zany rapport de gouverneur général galilien nisoratana tamin'ny 1903 zany ao anatin'izay, manamarina izay hoe na dia nisy ary zany ireo tsy farifary tao anatin'ny eglizy reberebenreto zanatany reto, fa nisy kosa ireo olona izay tao anatin'ny eglizy no niaro ny vahoaka malagasy ary nanome tsiny ny mpanjanahantany zany. Dia jerevy tsara araka ny fanambarana nataon'ny eglizy maranako an'ilay izy ohatra zao ny pape Léon XIII zao tamin'izany Léon XIII namoaka ny encyclique izy ao amin'ny afaka verifieny rehetra reo Rome Novarum tamin'ny 1891 izay tena ny teny mihitsy hoe tsy ny fivavahana na tokony atao fitaovana anjakazakana fa anompo sy arony manitra manohatra an'ilay zavatra nolazainao fampianaran'ny eglizy. Zany zany fampianaran'ny eglizy anatin'ny encyclique. Jerevy ihany koa ny archive du Vatican tamin'ny 1918 manambara ihany koa congrégation pour l'évangélisation de peuple izay manameloka ny fampiasana ny fivavahana amin'ny fanjanahantany. Tokony avahanao zany dia hoe hafa reo frantsay nanao ny fanjanahantany, hafa reo missionnaire frantsay izay nirahan'ny eglizy ary ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny eglizy tsy mampianatra an'izay mihitsy hoe tokony ny fivavahana kristianisme atao anjanahana ny olona fa samy hafa zany reo. Misy fanampina source reto meko anao nefa nyteneniko teo moa le histoire de l'église de Madagascar nosoratany Zoé Rakoto Arsan dia misy ihany koa fanadihadiana Rakoto Zafy Aoria izay la mission catholique à Madagascar avant la colonisation française. Zay lazaiko anao hoe tsy miaraka ny fanjanahantany sy ny missionnaire katolika fa missionnaire katolika efa nisy taloha be, mbola misy ihany source be da be ato afaka tanisaiko aminao daholo raha ohatra hoe ilainao moa zany Raymond Queneau histoire de Madagascar. Dia misy be da be ato efa lava loatra izy tanisaiko anao daholo raha ohatra magataka ianao afaka omeko anao. Zay zany ny tantara marina zay fahazavadibadika missionnaire katolika, zay ny tantara marina zay anao ny fitenenana. Ny teniko dia hoe ampy zay le débat zany ampy le débat satria zay fotsiny ampy zay satria araka efa nazavaiko hoe ny firenena afrikana zanatany izay afaka niala amin'ny jogan'ny frantsay gasy mbola zanatany inona mahasamihafa ny gasy amin'ny Burkina Faso, Mali, Tchad, Niger, Gabon izako Tchad. Inona mahasamihafa ny gasy am'ireo dia ireo silamo ireo olona ireo. Inona mahasamihafa ny gasy amin'izao gasy zanatany mbola zanatany gasy zao mbola mandrepaka manala kiloty amin'ny vazaha amin'ny algérienne sy marokana. Dia inona natonga inona moa zany ny vietnamien tsy azony inona moa zany l'Occident ny poretina natonga ny vietnamien satria zareo boudiste. Dia tany India tonga ny fanjanahantany dia nisy ny révolte nataony izy moa Mahatma Gandhi fivavahana hafa ireo. Ka inona ny mahasamihafa ny gasy zao repoka tanteraka zanatany voakitsakitsaka ataon'olona fangalana akora zao ny gasy fa any amin'ny tany silamo tsy azo naovana an'izany. Zay zany anankiray dia ny voasoratra ny teneniny Ranavalona voalohany hoe atao vadiko ny alika ozy izy Ranavalona tany 1828 zany atao vadiko ny alika raha ampidiriny eto ireo missionnaire ireo raha tsy hipotika i Madagasikara.
Ranaval voalohany tany 1928 ela androany jeune en 2025 nahita fivoarana mipetraka any Canada de mbola zay ny raisonnement là de hoe zao hoe aloha janona débat lana débat resa zany ajano teo fa tsy intéressant tso sady be dia be koa ny olona efa miteny eo hoe adabo ihany koty fa tsy mamelona izy ela zao tanora ina moa zany aty andafy efa hita aty andafy fa raha eto aminay eto ina moa zany ville firy d'habitante firy ny jeune makany am-piangonana am'izao fotoana zao firy ny jeune kristianina nefa traditionnellement kristianina amin'ny ina moa zany ny Suisse de tradition kristianina ny Suisse fa ny jeune tsy makany am-piangonana tsony satria fata fa débile le izy raha makany am-piangonana de olona isana amin'ny ratsan-tanana reo be antitra reo hitanao sy ny olona mainty hoditra makany am-piangonana de la tanora am'izao fotoana zao mahita fivoarana de mbola mieritreritra la fa natongavan'ny missionnaire tany de atonga ny gasy ho ina moa zany ala-pafantatra Jesosy am'izay gasy tonga any paradisa de mba jereo kelege ny kabariny isa moa Léopold II tany amin'ny Congo misy kabary Léopold II any zay napetrany tamin'ny missionnaire zao ny missionnaire catholique any Congo Léopold II jereo zay ka raha ohatra ka misista no am'zavatra zay za tsy fesista fa za aloha manaiky resy zao de ajanon'ireo zany izy fa de misaotra be dia be nanafatra tamin'le adievitra intéressant be le izy be dia be ny zavatra voaresaka teo fa de inona moa zany misy miteny koa hoe Japon ninina nataon'ny vazaha satria izy manana culture izy manana maizy azy izy rehefa olona torina fivavahana kristianina de verina identitény verina ny moa zany fombany verina ny mamalagasy azy rehefa torina fivavahana fa ny olona zay nitazona zay firenena nitazona ny fivavahana ohatrany Japon zany na vononao zany na nanina nataonao fa izy de manao zany banzai zany namono teny izy aro tandazana ataony zany fa manina gasy tsy mahasamy mamono teny am'izao fotoana zao poritra mahazo ny gasy zao malemy de malemy ohatra ny tainy gasy am'izao satria matahotro ny faty manina ny kristianina matahotro ny faty ohatra fatanao fa raha maty anao lasa any amin'ny Jesosy any amin'ny paradisa manina mifezaka manina ny gasy mifeli-dramo fa reo olona rehetrarehetra reo silamo tsy mifeli-dramo zany antaovany amin'ny silamo ny zavatra ataony lahy ireo vazaha reo ka aloha hijanona eo le izy fa de misaotra indrindra fa de misaotra nareo rehetrarehetra nanaraka ny débat nafinaritra le izy de ina moa zany mirary Léopold II kabary Léopold II mirary ina moa zany torimaso sambatra ho anareo rehetrarehetra zay ndray zany no amaranako an'le izy de za ihany koa moa zany tia mpamaranana samy manao famitinana moa zany tsika de misaotra anao ihany moa zany zoky koto nanaiky moa zany tao anatin'izao nanao an'izao débat zao makasitraka sy makatelona fa mahafinaritra le izy ny tsika moa zany tsy tsika miady fa ny hevitra tsy mitovy ary fahamarinana zany mijerevana sosiantsika androany mahakasika an'i Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina moa zany de saorana anao nanaiky nanao an'izay débat zay fa occasion iny mba nafahana nanitsy an'ireo fahadisoana goavana izay naparitaka ao atao anatin'ny vidéo anao zany occasion anazy zany iny nitoriko an'i Jesosy Kristy sy ny fahamarinan'ny finoana kristianina de misaotra an'ireo nanaraka ihany koa hatramin'ny farany an'izao débat zao makasitraka atsika rehetra moa zany de fitiny kely ngamba le zavatra nolazaiko tao anatin'iny débat iny moa zany ny sujet anaisy androany de makasika ny Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina zay aratsiny isaka mihetsika ao anatin'ny paziny ary betsaka mpanaradiana azy mihevitra hoe marina ny zavatra lazainy kanefa hitatsika teo fa tsisy source tsy manana argument izy tsisy proof no entiny nanamarinana an'ireo zavatra ny lazainy zany za koa sara nyteny za hoe nisy Jesosy Kristy de noentiko teo ny reo mpahay tantara hatramin'ny premier siècle sy deuxième siècle reo mpahay tantara mahatotra rehetra de samy nanaiky daholo ny fisiny Jesosy Kristy zany efa mimeky teo ny source zay zany izy raha historique zany fa raha mijery indray tsika araka voalazan'ireo scientifique indray de le linceul de Turin izay tsy hitany koty ihany koa izay namalina anazy fa proof tsy azo lavina fa lamba namonosana an'i Jesosy Kristy ary ny raha
zany hoe tsy nazavaiko tao anatin'izay moa le izy fa adiniko ny tena anazy hoe ilay sary tao anatin'le izy rehefa jereva re scientifique dia voapirofo fa fa sary tsy nataon'ny tanan'olona ary tsy possible efa nisy tamin'ny moyen âge zany le izy ary ny raha tao anatin'le izy dia mitovy ny raha tipahabe izay mitovy ny raha tao anatin'ny miracle eucharistique tany Luciano sy ireo nydiniany zay ny miracle eucharistique be da be ohatra fotsiny zay dia mitovy zany ny raha tao anatin'le izy raha ny rehetra zany dia manapirofony fisiany Jesosy Kristy sy ny finoana kristianina dia nanontany koa hoe ahoana zany nanapirofona fa Andriamanitra izy noho ny fandresen'ny fahafatesany izay tantarain'ireo historien ireo hoe maty izy tamin'ny andron'ny Paka ary betsaka ny vavolombelona mijoro nahita anazy velona zany hoe miporofony zany Andriamanitra anazy tamin'ny nandresen'ny fahafatesany ary netiko nanapirofona finoana kristianina tamin'ny alalan'ireo miracle izay tsy hitan'ireo scientifique izay anazavaina anazy satria mihoatra n'ilay fandalinana tsy fandalinana moa zany fa mihoatra n'ilay mahascientifique anazy ohatra tamin'izany ny miracle izay seho tany Fatima izay anasako antsika rehetra indrindra nasaiko ankoto hiverifie anazy mahakasika an'ilay miracle tamin'ny Fatima ary mahakasika an'ilay miracle eucharistique tany Luciano ary mbola apiko arany jerevony stigmatiny Padre Pio izay olona ihany koa hitana napirofony ihany koa finoana kristianina niditsika tao anatiny hoe reo olona manao adalàna ao anatin'ny eglizy tena misy zany ary tsy lavana reo pretra na eveka manao adalàna ao anatin'ny eglizy fa reny rehetra ireny ny fisian'ireny olombelona tsy tonga lafatra ao anatin'ny eglizy ireny dia tsy manapirofo na mandiso finoana kristianina sy ny fisiany Jesosy Kristy mihitsy fa vao mainka ary zany manapirofo ny zavatra voalaza tany am-piandohana hoe tsy maintsy misy ireny olona ireny izay manaratsy endrika ny eglizy zany dia niditra ndraintsika tao anatin'ny resaka le mahakasika an'ilay Hitler ihany koa efa mipirofona teo fa ny eglizy arany nanampy nanavitra an'ireo josy marobe efatra arivo mahery ary ireo josy ihany nanamarina an'izany sy nanapirofo anazy tao anatin'izay ny faraparany teo dia mahakasika ny fanjanahantany izay nentina nanotsiana ny zokoto tao anatin'ny vidéo izay nataony hoe tsy missionnaire katolika zany ny nanao fanjanahantany fefa taloha be ny fanjanahantany ny dira missionnaire atao katolika tao Madagasikara ary tsy anjanaka ny natondihany fa hitory filazantsara anorina sekoly anorina hôpitaly ary hitory ny filazantsara zany dia efa noentsika teo ny tantara manamarina an'izay ary be da be ireo missionnaire katolika archevêque Kazely ary misy maromaro ihany koa ny tany saiko teo izay niaro mihitsy malagasy sy ny finoana kristianina zany zay zany raha ohatra fitinana ny zavatra lazaiko tao anatin'izay débat izay nataontsika zay averiko makasitraka be da be amin'ny zokoto izay ny androany tsy miady tsika raisiko namany ianao ary mitondra-bavaka anao manokana za ekaiky androany ianao mety mbola tsy mino fa ny mpililay ariko io mbola ho avy ny anjaranao ao ariny ianao mahita anazy fa mivavaka ao anao zay ary raisiko namany ianao ary mihevitra tsy mitovy fa tsika tsy miady dia makasitraka tsika rehetra tao anatin'ny commentaire ihany koa zay zany ny anjarako zay mbola hiteny kely anao sa faranatsika le izy zay zany mpamitinana zay zareo tsy toriteny iny fa mpamitinana noentina nanazavaina anareo zay taraiky zany fa zay mpamitinana ao anatin'izay zay zany dia miraha toromaso finaritra ao antsika rehetra ihany koa ary mitondra-bavaka ho anareo rehetra mbola tsy mino zay tsy mandray anareo fa valy zay tia anareo zay ary mitondra-bavaka anareo hatrany hatrany makasitraka zokoto zay ny anjarantsika fa misaotra betsaka anao tao anatin'izay débat zay